Mialasy tompom-bavy tafaraksika eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada amin'izao andro vaovao izao, herinandro vaovao ihany koa amin'ity alatsinainy 12 janoary 2024 ity anterina ny arabo mbampirarintso antsika mianakavy na ianao eto an-toerana na ianao any ampitan'ny ranomasinany izany ataontsika araba ny manjaka miadana samy mahazo ny lafalo hatrany andafin'ny rika. Herinandro vaovao izay hitsahana indray ny dikan'izay dia ny hoe mandeha ny fotoana, tsy azo sakanana izy io ary arakaraka ny fandehanan'ny fotoana no hiatrehan'ny malagasy ihany koa ny fiainana isanandro ary hoe mizotra makaiza moa zany ty fiainandra malagasy ty. Raha toa ka hoe ny taona 2024 dia atao-pifidianana dia manaraka akaiky ny raharaham-pirenena ny malagasy amin'izao fotoana izao. Nisy ny olona tany aloha tany ohatrany tsy dia mivaky loha loatra hoe raharaha politika zany, raharaha mpanao politika zany, raharaha mpitondro zany, raharaha mpanohatra zany, fa zay ahitana sakafo aloha zany zao no tena atao mihitsy zay mba hahafahana mena aloha no atao. Fomba fiteny zany. Kanefa rehefa tena zoina le izy dia tsy mandroso ilay fiainana fa na mijanona fa ny tena marina dia hoe mihemitra amin'ny lafiny maro mihitsy izy io ary matoa misy ny fihemorana dia tsy tonga ho azy zany fa misy antony maro isan-karazany ihany koa. Ankoatran'izay raha ny hoe zavatra nalaza zany, tsy hoe nalaza moa zany fa hoe vaovao nisongadina amin'ny faran'ny herinandro teo, ny fanombohan'ny herinandro ihany koa tao anatin'ny 27 ora teo zany dia maromaro ihany. Dia ohatra ny akon'ny fotoan-dehibe ho an'ny tiako Madagasikara tany Toliara, teo ihany koa ny fotoan-dehibe ihany koa ho an'ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara na ny FJKM zany tetsy Antsonjombe, fantoka tao daholo ny sain'ny maro ny eny fanaty sy ny teo anivon'ny FJKM dia nanaraka izany fotoana manokana tetsy Antsonjombe izany. Teo ihany koa ny lalao baolina kitra izay eo amin'ny hoe championnat d'Afrique des Nations zany na ny CHAN izay nandresy ny Barea Madagasikara, nandresy ny Ghana tamin'isa 2-0. Tsy maintsy ho resahantsika ny momba an'izay ary resahantsika tia mpanombohan'ny fotoana satria maro no nanaraka an'io zany hoe malagasy zany no misehatra eo amin'ny sehatra raisam-pirenena amin'ny lafin'ny fanatanjahantena zava-dehibe ary nahazo fahombiazana. Zay moa dia tenenitsika foana hoe soa ihany fa misy ny fanatanjahantena, soa ihany fa misy ny tanora malagasy mba manandratra ny voninahim-pirenena any ivelany any, soa ihany fa misy ny mpanatalenta teratany malagasy manana raha malagasy mikoriana ao anatiny manasongadina ny voninahitra Madagasikara any amin'ny fifaninana-kira any amin'ny sehatra raisam-pirenena any amin'ny firenena any ivelany any. Soa ihany fa misy ny tanora tompoko fa raha tsy zany dia fahatrana sy sordira sy fahalovana kolikoly halatra harem-pirenena zany no mampalaza ny firenentsika any ivelany any. Fa soa ihany ho isika fa misy ny tanora amin'ny fanatanjahantena satria amin'ny kolotsaina ty amin'ny hira zany mba manasongadina ny firenena malagasy. Ka hosintsika resaka kely ny tsy kely moa zany fa tena ho asintsika resaka ny momban'io ao anatiny ity fotoana ity. Ankoatran'izay rehetrarehetra izay ihany koa anisan'ny misongadina ary izy ity efa niotrika efa nandritra ny fotoana maromaro ihany fa ohatrany tsisy mpiresaka mihitsy ny tsy fahafaliana eo amin'ireo camionneur, eo amin'ireo mpitondra camion zany amin'ny mampiasa ny lalam-pirenena. Io tsy lalam-pirenena faharoa ihany hoe mampitoy Antananarivo sy Toamasina fa amin'ny lalam-pirenena hafa ihany koa makany Antsiranana ndraidray ny lalam-pirenena fafito vao tamin'ny herinandro nisy vahiny mpisehatra teto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada tonga teto fa dia nilaza ny zava-misy izy amin'izany lalam-pirenena fafito izany. Ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo moa ilay natao wawawa be, natao resa be, zao sinsisa aiza zay eo ny 2024 ty efa tonga ary ny volana janoary dia efa misasaka sahady
sasaka sady ny volana janoary amin'izao fotoana izao ny olana zany de mbola misy foana de misy amin'ny teny hoe fa ahoana moa ny fiainana ny tsisy olana fiainana de tsy maintsy atrehana fa ny olana kosa ho an'ny malagasy de tena tsy zakan'ny ainatsony mihitsy amin'izao fotoana izao ka dia zay aloha zany ny ataontsika hoe zava-misy tao anatin'ny 7 tamin'iny faran'ny herinandro iny fa mampisaintsaina daholo zany rehetrarehetra zany ary tsy hoe mijana hoe sainina fotsiny fa manosika mihitsy zany ny hoe fieritreretana amin'ny fanapaha-kevitra maro samihafa ny amin'ny hoe ahoana ny atrehana n'ity raharam-pirenena ity de ahoana koa zao fiangonana anaty rova io nandeha teny ny mpanao gazety ny MBS zay ataontsika hoe patrimoine tena manana ny lanjany eo amin'ny mahafirenena ny firenena eo amin'ny tantaram-pirenena de hoe matahotra ny olona eny ambony eny fa hoe misy mitritra le izy de marobe ny faneho-kevitra ao anatin'izany mifaningotra ao anatin'izany ary ny olona tsy azonao ferana amin'ny fanehoan-hevitra fa de nisy ny teny io ary le manotafady io ary le nefa tenenina ihany fa anarina ihany fa de amin'io resaka anaty rova io ahoana ny fananganana an'ireny Colisée reny fa nga misy ifandraisany fa nga misy famatorany amin'ny tantaran'ny Italia amin'ny tantaran'ny Rome ny tantaram-pirenena malagasy no nanaovana Colisée de antanio ny zay tompon'andraikitra ao amin'io anaty rova io mba firy ny mpizahatany tonga tao mba hoe izahazany Colisée malagasy Colisée version malagasy firy ny mpizahatany tonga ao zany mba hijery an'izany zany le izy ka ity raharam-pirenena ity tompoko ny fitantanana firenena tompoko tsy vitany hoe taitaitra tsy vitany hoe fihetse-po fa raha hoe fahataitairana sy fihetse-po no entina hitondra Madagasikara de fa tena lasa lavitra isika fa tsy zany le izy tsy vitany taitaitra fotsiny tsy vitany hoe tetim-panorony eo ambony latabatra fotsiny hoe ianao zany ety ivelany de hoe rehefa zany tonga eo de ataoko an'izao fa nga ianao tompon'ny ampitso tsy tompon'ny ampitso ianao ary manoloana n'izany rehetrarehetra izany rehefa misy ny tsy vehetezana dia maneho hevitra ny sehatra maro samihafa efa niteneneny société civile efa mitenene isanandro ny mpanohatra efa mitenene ny fikambanana marobe efa mitenene ny ray aman-dreny ara-drazany efa mitenene ny atao hoe corps isan-karazany eto amin'ny firenena efa nanany nambarany eo anivon'ny administrateur civil ohatra efa nanany nambarany eo anivon'ny syndicat ny mpitsara ohatra efa nanany nambarany ny fikambanana maro samihafa ireo le mpitaky vola moa zany hoe mbola tsy azo amin'ny volanay sy ny sisa reny efa mampaneno lakolosy isanandro fa ny mpitondra fivavahana ihany koa dia miteny foana ka raha ohatra hoe misy ny voadona ohatra na hoe misy ny mahatsiaro hoe voatsindrotsindrona any anatiny ihany amin'ny teny zay hoentin'ny mpitondra fivavahana de tsotra fotsiny azy ny azy samy manany fomba fandraisany moa io fa zao eo anatrehany atao raha miresaka fivavahana zany eo anatrehany ataontsika hoe manoloana ny mpitondra fivavahana maro samihafa ny tovizany rehetrarehetra de samy mpanota avokoa zay le izy samy mpanota daholo ny rehetra zay nitovizan'zay ka mandritra ny fitaom-pivavahana zany ny mpitarika fivavahana ery ambony ery ny vahoakan'Andriamanitra zay manatrika eo ety ambany ety na iza de izay nitovizana hoe samy mpanota avokoa fa tsy hoe rianina tsy azo tenitenena na rianina tsy azo tenitenena ary ohatra hoe mandritra n'ireny toriteny reny ane tsy nisy tenenana anaran'olona mihitsy teo raha ny tetsetsonjombe tsy nisy tenenana anaran'olona teo tsy nisy tenenana hoe zavatra hoe manokana tao fa fomba fijery miainga tao anatin'ny tenin'Andriamanitra no nentina nazavaina izany
ary ny olona zatra miditra am-piangonana sy ny olona efa zatra mivavaka rehefa maheno toriteny dia mandray mitsakotsako fa tsy hoe mitsamboamboatra na hoe zaozao hoe ahoana zany zay zao iny anjarany tsirairay no mandray izay raisina fa ny ray aman-dreny ampanahy dia manao ny iraka ary le izy mantsy tao anatin'le teny antsonjomeny tonga de le pastera no resahan'le olona sasany io zany le matsiaro tena hoe voatsindrotsindrona tonga de le pastera tsy resaka olona mihitsy fa ny zavatra ho an'ny olona hoe kristianina zany sy miaina ao anatin'ny fiainana kristianina tsy zay nde hampianatra eto akory fa ny olona miaina zany fiainana kristianina zany de mahafantatra tsara fa ny zavatra teneniny aloka ny vavany ny mpitondra fivavahana dia ampitenenin'Andriamanitra azy zay le izy ka raha ohatra ianao zany tsy faly am'le pastera izay nitondra ny tenin'Andriamanitra nitondra ny toriteny teo tsonjombe teo de Andriamanitra mihitsy zany ny divanao zay le izy Andriamanitra no mampiteny azy averina fahandroa ny Andriamanitra no mampiteny azy zay le izy fa tsy jerena amin'ny resaka hoe maha-olombelona ary raha mitonina hoe kristianina de tokony hahafantatra an'izany raha ho an'ny efijikema zao mianatra sekolalady mianatra katekomena manana andraikitra ny am-piangonana any dekona sy ny sisa mahafantatra an'izany ary zany dia foto-kefitra lehibe eo amin'ny tontolon'ny fivavahana ary tsy mionivo ny efijikema ihany fa amin'ny atao hoe finoana kristianina maro ny fefokahema tsy onivon'ny fefokahema ihany ko fa amin'ny atoko-pivavahana maro samihafa de mahafantatra tsara hoe raha misy mpanompon'Andriamanitra miteny tsy le olombelona no miteny fa Andriamanitra no mampiteny azy ka inona mampikoropaka ny sasany inona mampitsamboamboatra ny sasany manoloana ny zavatra teneniny mpanompon'Andriamanitra eto tsisy resaka mihitsy hoe io ndray miara-manonja MBS radio Madava anao exploitation politique anao hoe anararoatra tsisy manararoatra an'izany eo fa ny zava-misy no niarahana nahita ka raha ohatra hoe olona efa manana ny fiainam-bavaka zany tsy tokony koropaka mihitsy ao anatin'ireny toriteny reny mahatsiaro anao fa voadona de mieno anao de rehefa mieno anao dia anjaranao zany hiasan'ny fanahy ianao de raha hoe misy tsy nentina atao tany aloha de anjaranao zany sy mifanahy miasa ao anatinao no miatrika ny fotoana izay manaraka ohatran'izany le izy ka ho an'ny olona zany miaina ao anatin'ny hoe fiainam-bavaka sy ny sisa efa hoe fiainany ny vavaka dia tsy tokony misy hoe mampikoropaka fa raisina le zara ary ianao mahazo ny hoe resaka hoe tenin'Andriamanitra zany sy hoe fiainana mihitsy le izy ka raha ny olona efa manana fiainam-bavaka isan'andro tsy manana fikoropahana mihitsy am'izay tenenina ao anatin'ireny toriteny reny fa tsy enao indray izay mpanota ohatran'ny rehetra no hanome fananarana ny ray aman-dreny mpiangonana diso be izay fihetsika izay no hoe andeha hiteny ianao ny ray aman-dreny mpiangonana reny kosa aloha de tena zao anao zany fa ny mission zany ho an'ny mpitondra fivavahana ho an'ny ray aman-dreny mpiangonana dia Andriamanitra mampiteny azy Andriamanitra no manosika an'ireny ray aman-dreny mpiangonana ireny hoe zao tenenina ohatra zany zao amin'ny raharam-pirenena raha vao miresaka raharam-pirenena mantsy sy ty resaka fivavahana ty de maheriny sasany ahoana ny laïcité de l'État tsy tokony hitsabatsabaka amin'ny resaka fitondrana ny raharam-pirenena ny mpitondra fivavahana tsy tokony hiteniteny ny resaka hoe raharam-pirenena ny fivavahana fa misy laïcité sy ny sisa tenenina daholo resaka teny teknika io nefa rehefa tena itsina le resaka rehefa tena zoina de misy tsy mahataty ny fitenenana ny zavatra izay tsy mety eo anivon'ny firenena zao nefa no tokony ho fantatry ny sasany reny mpitondra fivavahana reny tompoko de mahafantatra zavatra be dehibe eo amin'ny fiainan'ny olona indrindra ao anatin'ny fiainam-piarahamoninao vao misy problema ny olona de any pasterisme mandeha vao misy problema ny any atokantrano de any amin'ny mopérisme mandeha vao misy problema de any amin'ny presbytérisme mandeha any amin'ny mpitondra fivavahana any amin'ny pastora moa ny any loterianina zay moa zany ny ao anatin'ny FFKM fa
misy ihany koa ny tokom-pivavahana hafa antan'io pastera Mayol ohatra ny eo amin'ny apokalipsy zay mpanao gazety zay mandeha manao fanadiadiana fa vao misy problema de lasa mankany amin'ny pastera Mayol fa nga pastera Mayol anatin'ny FFKM fa ny tiana resana de hoe ny mpitondra fivavahana dia ray aman-dreny rehefa misy manahirana any tokantrano any de manatona mpitondra fivavahana ny olona fa ny sasa mantsy mieritreritra hoe raha vao misy fanatona ohatry zay de angataboly zay tsy voatery marina zany fa ao ny olona tsy angatabola no alehany any amin'ny pastera no alehany any amin'ny mopera na alehany any amin'ny pastora na any amin'ny presbitera fa angataka fampaherezana zany fampaherezana nga voavidim-bola tsy voavidim-bola zany ndresaka hoe fampaherezana io ary zara raha misy an'ireny mpitondra fiangonana reny mitondra ny tenin'Andriamanitra izay teny averinainy hoe ampitenenin'Andriamanitra azy eto tsisy resaka mihitsy hoe miaro ny mpitandrina nitondra ny toriteny teo Tsonjombe na hoe miaro fahatany ny FJKM tsy hany mihitsy le izy fa misy zavatra kosa tsy maintsy hazavaina rehefa resaka momba ny fiainam-bahoaka sy ny fiainam-pirenena izany de misy miteny any ka le fiangonana oatra mitsabatsabaka be loatra amin'ny raharaham-pirenena zary tsika zany le resaka mitsabaka aloha de efa tsy mety zay fitenenana mitsabaka ka ny raharaham-pirenena ny raharaham-bahoaka reo vahoaka an'Andriamanitra reo ny vahoaka reo ka raha marary reo tsy maintsy tenenina ny zavatra tsy mety ary hitantsika tsara na eto Madagasikara na eo amin'ny sehatra raisam-pirenena any velany any fa ny mpitondra fivavahana tena hoe asa mihitsy zay hoe miteny zay miteny ary mitenena hoe manao politika sy ny sisa manao politika raha zay no andraisana anazy fa zany Desmond Tutu zany anga tsy mpitondra fivavahana teo amin'ny fiangonana Anglikana zany fa zany tonga de mamotsipotsitra mihitsy ny zavatra tsy mety tany amin'ny fireneny taty Afrika zany mamotsipotsitra mihitsy akoatran'ny zany rehetrarehetra izany ihany koa firy ny mpitondra fivavahana teto Madagasikara teo amin'ny tantaram-pirenena tena miditra lalina amin'ny raharaha politika ary sao de nidika amin'ny politika mihitsy raha ny tsain'ny sasany ny atao hoe politika dia hevitra fomba isan-karazany entina mpandrosoana ny fiarahamonina sy ny firenena zay ny tena dikany fa le izy moa rehefa jerena le izy mandeha fotoana de zay tonoina hoe manao politika de lasa manan-karena tapoka ohatra ny lasa metimety be ny fiainana nefa na fandehan'ny sasany raha miova amin'ny fitenin'ny sasany miova tsotra n'le nahazatra tanivo amin'ny fiarahamonina hatramin'izay fa hoe manao politika de lasa manana hoe sary ratsy zany ny fanaovana politika raha ny teto Madagasikara fa raha ny tena dikany dia hoe fomba fahana ny fomba rehetra fahana mampandroso firenena ny tena hoe finosina zany antsoina hoe politika izany zany de zay le tsy maintsy tenenina ka misy ny hoe voatotohana sy sisa tsy hany mihitsy n'lay resaka fa raha ohatra ianao zany tena hoe mandinika tsara raha tena mandinika tsara ianao mandray tsara dia raisina arak'izay ilay izy fanenin'ny sasany araka ny tenenina teo le pastera miteny le olombelona no mibahana ao an-tsainy fa tsy ao andohany mihitsy ny hoe Andriamanitra ny mampiteny an'io olona io Andriamanitra ny mampiteny an'io mopera io Andriamanitra ny mampiteny an'io mpitandrina io fa raha hoe ho an'ny kristianina izay manana fiainana ma hoe kristianina de mahafantatra an'izany tsara de rehefa diso ohatran'izay le fomba fandraisana de tesitra ny sasany de lasa tsy miditra am-piangonana intsony anazy aloha zay zany tsisy hidirantsika rehefa tsy hiditra am-piangonana izy anazy zay lazainy izy tezitra amin'le mpitondra fivavahana tezitra amin'ny mopera tezitra amin'ny tsy hoe zay mpiara-miangonao de tsy miditra am-piangonana intsony izy tsisy hidirantsika zay fa iny moa fanapa-keviny manokana iny rehefa esan'ny fanahy masina any izy de any zay ka lay toriteny ny mpitandrina izay manana andraikitra ambony eo anivon'ny FJKM Zaka Andriamampianina mpitandrina dia raha tena hoe misaina tsara zany no miaino
de mazava tsara ny zavatra tenenina ary mahitsy Jesosy Kristy ne rehefa miteny tsy miteny miolakolaka zany tonga de mahitsy manao fanoharana izy indray sy ny sisa ho an'izay manaraka tsara moa zany sy hoe ho an'izay hoe mitondra ny titre hoe kristianina de mahalala an'izany fa zao fa atsika hoe tena fatoka tsara amin'izy hoe mamerina indray dia alao arahantsika mihitsy aloha ilay atao hoe voto ato-kevitra no teneniny mpitandrina Andriamampianina Zaka zay tompona andraikitra-mbony eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara satria mantsy nisy ny mety hoe tsy naheno inona zany toriteny miteraka resabe zany hatrany ampitany ranomasina dia nanaraka tsara aniny ary izy niainga tao amin'ny Salamo 7:30 tao mantsy le teny toriana tao Salamo 7:30 tao niainga le izy zany hoe niainga tamina tenin'Andriamanitra ilay resaka zany dia nisy ny natsiaro hoe voatsindrona sy ny sisa iny moa anazy iny fa de aloha arahantsika namana faly ao amin'ny lafin'ny teknika ao alefaso ara aloha le toritena amin'ny pastera irahantsika malala riavana ty taona 322 ty de taona ny fifidianana ny tokony fantatsika rehetrarehetra de ny hoe manasaritra ny olana politika ny fisin'ny alabato ary manasaritra ny famahana olana ihany koa ny fisiny zany alabato zany lafo be ane zany sandan'ny alabato zany ray tsy maro toerana zay mitondra eo fa ny ataony de ny manao an'le atao hoe clientélisme sy ny intimidation zay no ataon'izay rehetra tafakatra noho ny alabato tsy maro toerana izy ny faharoa lafo be koa ny sandan'ny alabato amin'ny toe-karena satria tsy misy fampandrosoana mety andeha eo ary misy firenena anankiray zay fantatsika rehetrarehetra fa fahadimy avy any amin'ny gisitra izy tsy mandeha ny fiainam-pirenena rehefa ny alabato no ampanjakainy ary tsy misy fampivoarana ihany koa amin'ny tokantrano sy hoan'ny tsirairay lafo be ny sandan'ny alabato nainainy sika inona mba makany amin'ny volaninay fa androany ianao manontany olona maro fa tsy manambolany koa ny olona na nisy nangalatra ny volaniny na namidy le volaniny ka inona tsony ny hoaniny fa tsy rary ny tompoky ny alabato tsy rary ny tompoky ny alatra sy ny zaravilana amin'ny aria-pirenena rehefa mba metimety ny visindratany firenena raha ny andevo ny tonga mpanjaka ny andevo karena ny andevo pahefana ny andevo ny fitiavatena raha ireny ny tonga mpanjaka tsy tafavoaka isika zatra faharoa resantsika miaritra ny ranomamy tombo ny samponina miaritra ny ranomamy mitombo ny fompiana sy ny fambolena zay mila rano betsaka ary zany rehetra zany no mitarika atsika eritreritra am'izao ory itenenatsika zao inona zany zao mibiby tokony ompiana fa misy biby mandany rano nde aka biby anankiray tsy fantatritsika eto Madagasikara ary eritreretina hiditra eto ny elefanta ohatra 150 kilo par jour ny zava-maniry lanin'ny elefanta tsy mifidy io na bozaka na hazo na inona fa zay dominy de any zay dominy de any ary ny rano sotrony izy le mitroka am'le lava orina be iny 150 litres par jour ny rano sotrony ore olona barika rainy zany ka mampidira elefant eo de apetrao amin'ny ranona nosy eo herinandro de ritra ka any orina any zay manana rano mamy ampy sy betsaka no tafita mila mahay mitantana ny ranontsika me manakavy mba ahafahantsika tafavoaka miaraka amin'Andriamanitra mpanjatra fahatelo farany tsy misy mpanjaka voavonjin'ny amarony miaranilany ny olo-mahery tsy voavonjin'ny aben'ny heriny ny soavaly tsy azo itikino famonjena ary tsy mahavonjy ny aben'ny heriny arakaraky ny ananan'ny olona ferovana tsara sy mafy no ialany amin'Andriamanitra satria mitoky amin'ny aratafika izy tsy de azo itikina re ny herin'ny tafika le mahotenenina ny tafika eto Madagasikara 27 sur 34 amin'ny firenena eto Afrikitsika
27 resy antsika zany a hoe aka ily zay patra aka ily zay patra dia ady amin'le matanjaka be io ianao ara 27 sur 34 retiko io ny diandrandramana eo lalana hafatrehana manana sabatra ianao avadio angady zany manana lefony ianao avadio mifanatezam-boaloboko zany manana kalakinikôvy ianao avadio angadinombo zany manana baly ianao avadio mahasom-bolo zany zay ampandroso ny toekarena sy ny famokarana no ilifosy zay ihany io raha teo tafavoaka ianao tsy nieriny miaramila amin'ny mahatafavoaka fa nieriny toekarena mandroso sy ny fampamokarana tafita aenao ny teti-bola mitafika raha atao arabaky teny zany dia ampitombony teti-bola ny famokarana sy ny fampamokarana ny Suisse anga akitehaka ao anaty torotena ka raha tiana tafarina riavana ny firenena dia ny fanarenana ny toekarena no ilifosy mafy fa milamina ny insécurité io mba tsy hompanao politika mangala bato mba ho politika ny rano tsara tantana no isitrahany vahoaka ary mba fampandrosoana ny asa sy ny toekarena fa tsy niery ara-tafitra no ametrahana ny fanantenana misy toe-tsainy fiangonana zay tia nozarainy amintsika riavana nisy omby anankiray a nitondraka teo amin'ny tanimboly ny toe-tsain'ny fiangonana tsy mandany andro amin'le hoe fa iza marina ny nandetika n'iza iza marina ny nangalatr'inony misy mpanao zany fa ny toe-tsain'ny fiangonana dia tsotra esory aloha le omby mitondraka eny ary zay ny sationany toriteny zany a no entin'ny mpitandrina andriamampianina zaka zay isan'ny tompona andraikitra ambony moa eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara maromaro ny zavatra nyteneniny teo ary anjarany tsirairay zany no mandray a ny ireny iny tsy hoe ho an'ny kristianina FJKM ihany fa ho an'izay na eno ary tsy voafaritra hoe ho an'izay tonga teo Antsonjombe ihany ary iny moa zany nandeha mivantana tamina haino manjery maro samihafa ny televisionna rahavavy teo anivon'ny Cool TV no nanao ny régie dia aveo moa zany ny televisionna maro sy ny sisa sy ny radio nandray an'izay fampitana mivantana ny aika atao amin'ny régie ny Cool TV zay dika zay zany maneran-tany zany na enao an'iny nanaraka an'iny fotoana manokana ho an'ny FJKM teo Antsonjombe iny dia zao le izy tsy ny teto Madagasikara ihany fa betsaka amin'ny fanamariana betsaka amin'ny fanontaniana hatrany États-Unis tany Afrika tany Azia ny tany Eropa ireo teratany malagasy ary tsy ny teratany malagasy ihany afa ireo ateratany vahiny misy ny frantsay misy ny afrikana fa inony zany tao Antsonjombe zany fa inony zany fa inona votoaty-kevitra tao fa inona noresahana tao fitaovam-pivavahana ohatra fitaovam-pivavahana rehetra fangataham-pitahiana ho an'ny tao-piasana 13 teo anivon'ny FJKM fangataham-pitahiana ihany koa ho an'ny filohan'ny FJKM mianakavy sy ireo mpiara-miasa aminy eo anivon'ny mpendraikitra foibe zany natao ary io dia efa fanao isa-taona izany dia eo ihany koa no hitondrana ny vaovao maro samihafa ao anatiny zany ny fiangonan'ny Jesosy Kristy eto Madagasikara izany na ny FJKM zany zay le izy dia fitaovam-pivavahana ohatran'ny fitaovam-pivavahana rehetrarehetra ka nisy ohatran'ny tsamboamboatra hono tao nisy nahatsiaro hoe voatsindro na sisa any tsirairay zay fa ny sasany ihany koa tsy nieritreritra n'izany hoe voatsindrony zany ny sasany eritreritra hoe voatsindrony fa ny hafa ny tsy nieritreritra n'izany ka ahoana moa no hoe tsy maintsy hoe zao fa dia mieno dia mandray dia mampiatra ary na rahantsika teo zany ny resaka sy ny votoatin'ny resaka tao anatin'izay ary raha ohatra indray isika hoe somary ivelabelatra kokoa iresaka ty amin'ny hoe FFKM ohatra izay ny FJKM ao anatin'ny FFKM raha miresaka raharaham-pirenena efa niteneneny FFKM tamin'iny taona 2024 iny
Zay mpanao gazety moa mahita fanamariana ao anatin'ireny fanambarana ireny fa tamin'iny taona 2020 sy 2021 iny a dia tsy mifanalavitra loatra ny fanambarana zay navoaka ny ray aman-drenym-piangonana teo anivon'ny FFKM zany ary tsapa tao anatin'izay fa misy teo amin'ny ray volana teo dia manao fanambarana indray ny eo anivon'ny FFKM ireo ray aman-drenym-piangonana misy dikan'izany tompoko, misy dikan'izany ary ny ray aman-drenym-piangonana dia na ny sehatra raisam-pirenena ary dia manaiky tsara mihitsy hoe tsy azo hidivirana izany ary rehefa tojo fahasahiranana ny firenena dia tadaviny sasany ve zany anao croiser les bras ohatra zao ny ray aman-drenym-piangonana, tadaviny sasany ve zany fa hoe manginonareo fa any amin'ny pilipitra ny anjaranareo fa tsy hidirany aty amin'ny fiainam-piarahamonina sy ny fiainam-bahoaka aty. Diso zany ary ireo ray aman-drenym-piangonana ireo efa nyteniny amin'ny hoe tsara ny mifampiresaka manoloana nyity raharaham-pirenena ity, tsara ny mifampiresaka, metimety kokoa no mifampiresaka dia nitenen'izany ihany koa ny teo anivon'ny Sadeka nandefa solo-tena teto dia nitenen'izany ihany koa hoe mety mifampiresaka ny vondrona afrikanina, niteny ihany koa ny vondrona eropeanina. Ireo fikambanana maro samihafa ny taty amin'ny mpanohitra moa zany dia efa miteny foana hoe ilaina no mifampiresaka mba ho tompontsoa pirenena, mba ho tompontsoa ilay vahoaka malagasy, tsy hoe ho tompontsoan'ny kristianina fotsiny fa ho tompontsoan'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Fa ny ao anivon'ny mpitondra fivavahana moa zany mahatsapa an'izay dia miteny izy ary efa nambara ombeny foana hoe tsy le olona ny tokony jerena, tsy le olona miteny ny tokony jerena fa matoa ireny mpitondra fivavahana ireny tompoko miteny na ny ao anivon'ny FFKM na amin'ny fikambanam-pivavahana hafa dia Andriamanitra no mampiteny azy. Zay le izy zay dia anjarany tsirairay zany no misaintsaina n'ilay toe-draharaha. Iza raha no samy laza, iza no samy mitsangana, samy teny hoe diso reny hoe tsy mariny reny toriteny teo Tsonjombe reny, mba mitsangana raha zay samy teny hoe diso reny. Dia ianao ve zany raha anana eritreritra zany hoe sahandiso an'ireny dia dikan'izany zany le teny ampitenen'Andriamanitra zany sahanao tenenina hoe diso dia fa Andriamanitra zany miady aminao dia moa tsisy hidiran'ny olona iny fa dia anjaranao zany zay, satria izay no izy na inona atao hoe fanazavana na hoe ahoana rehefa mitondra ireny miteny, rehefa miteny ireny mpanompon'Andriamanitra ireny dia Andriamanitra no mampiteny azy. Tsika tsy hanao resaka hoe fivavahana be eto, resaka teolojia be eto sy ny sisa fa fantatry ny mpandalana zany, fantatry ny kristianina zany. Zay zany no fipetraka iny raha inika dia misy saintsainana tsara ho an'ny olona zay liam-pandrosoana sy liam-pivoarana dia tsy mba mitsamboamboatra, tsy mba mikiropaka fa mandray tsara, miendy tsara dia mandray tsara an'izay zavatra hoe voalaza izany dia mampiatra eo amin'ny fiainana mba hoe tsy fotoana very fotsiny. Dia misy miteny ve zany any ambadimbadika any hoe fotoana very fotsiny teny Tsonjombe reny, diso be zany, tsy fotoana very mihitsy reny fa tena fotoana goavana be reny ary reny tsy hoe resaka hoe fionana fotsiny fa tena niara-panahy mihitsy. Raha miteny any hoe fahantrany Madagasikara isika amin'izao fotoana izao ore olona tsy hoe fahatrana amin'ny resaka hoe tsy fahambaniany fa efa mividy fotsiny, tsy hoe fahantrana amin'ny tsy fidirany vola ao an-tokantrano fotsiny fa misy fahantrana amin'ny endrika hafa ihany koa izay atao hoe mety tsy mahazatra dia mifahantrana eo amin'ny ara-panahy. Iny ny tena goavana iny fa raha tsy mahantra ny ara-panahin'ny olombelona tompoko dia tsy pozipozy ohatran'izao ny firenena malagasy fa ao amin'ny ara-panahy mihitsy ny tena mahantra. Tafiditra ao anatin'izany resaka fanabeazana sy ny sisa maha olona sy ny sisa. Zazakely efa taona dia efa teny ratsy vary raraka. Zany amin'izao 13 sy 14 zao potika amin'ny fanabeazana eto Madagasikara, potika
ny fanabiazana eto Madagasikara. Fanabiazana zany mazava loatra fa tafiditra ao anatiny zany ny ara-tsaina dia ny ara-panao isika ao anatiny ihany koa, satria hoe saina vatana fanahy ny olombelona tsy afaka misaraka ireo, fa raha hoe saina be fotsiny koa na hoe vatana be fotsiny koa nefa le resaka ara-panahy zany tsy eo dia tsisy dikan'izay dia tsy feno le maha olona. Fa ny eto Madagasikara amintsika amin'ny teny izao dia samy tratra amin'ny fahavoazana daholo. Ny ara-batana ao zany dia efa io mitsipozipozy eo, tsy ampy sakafo ny gasy. Eny fa na dia tsy ampy sakafo ara moa dia mba miezaka ihany dia lasa mihinan-kinam-pona. Zany ny ara-batana zany. Ny ara-tsaina moa zany dia efa io iarahantsika mahita io, fa tsy miditra an-tsekoly ny ankamaroan'ny zaza malagasy amin'izao fotoana izao, fa lasa mitaonetana, lasa mitaombiriky, lasa mamaky vato, lasa mirenireny, lasa mangataka feno eto Antananarivo. Mba isao ny isan'ny mpangataka ny ankizy eto Antananarivo sy ny manodidina amin'izao fotoana izao. Dia zany ve dia ho jerena fotsiny. Ny ara-panahy moa zany dia efa hitantsika ny zavatra mitranga tena hoe lany fanahy ve sa ahoana, fa tena voadona mafy mihitsy ny any amin'ny ara-panahy. Satria mahavita zavatra tsy azo ny saina eritreretina le olombelona sasany, atsotsika hoe malagasy, manapa-doha, taiza mbola nisy an'izany, manapa-doha, resaka hoe moron-dava. Tsy resaka le resaka farany teo moa fa iny moa makarirary ny ain'ny sasany iny, fa raisitsika amin'ny toe-javatra hafa hoe tena mifamono le malagasy, mifamono dia izay mieritreritra manana ny hoe force na ny hery eo am-pelantanany dia tena mizaozao sy ny sisa. Nefa nazava tsara ny toritenin'ny pastera teo ny amin'ny resaka ara-tafika, izany tafika Egyptiana zany anie tamin'ny andron'ny pharaon tena natanjaka teto ambonin'ny tany, fa tonga dia natelin'ny ranomasina mena. Izay mamaky baiboly mahay an'izany tsara sy miaina ao anatin'ny hoe fiainana kristianina sy hoe fiainana baiboly, fa izay tsy mamaky moa dia tsy mahay an'izany izy. Eny ara namana fanira zafy manantany efa eto ianao taridresaka moa no natao teo nyainga tamin'ny reny le zavatra, tsy hoe zavatra moa zany fa fotoana manokany ny efitsika hoe Mateo Antsonjombe reny izay miteraka faneho-kevitra maro samihafa na teto toerana na hatrany an-dafy tany an-dafin'ndrika rehetrarehetra tany. Miaraba namana fanira zafy manantany, ndao ary zatsisy. Miaraba rena dia misaotra anao ihany koa nanokatra ny fandarina. Nandresy aloha bary amaly rosaray dona kely aloha rehefa misy ezaka ataon'ny boakely dia mahafinaritra zay mihitsy. Dia na izany zany aloha arabaina tonga amin'ny tanàna ihany koa zany reo namita heraka tany amin'ny faritra Tsiminoso ny antoko tiako Madagasikara. Na izany naty zany dia mbola betsaka ny adidy miandry eo an'ny antoko tiako Madagasikara. Mampiomana antsika zany fa ny solombambaoka hiaraka amintsika rehefa avy eo dia ny solombambaoka voafito amin'ny distrika Navaratrano Géry Randrembolaina, fa mbola mikonkonina ombadika eo izy mandamina ny ahafahana miresaka zany dia efa mioma antsika ny Avaratrano rina izay avy nanao ny sady redynamisation no anatin'le hoe fifampiarabana no anatin'le hoe fihaonana amin'ireo tompon'andraikitra any amin'ny Comtimany. Dia anisan'izany izay tadidiko ny tononoko Sabotsina Mena, Ambomangakely, Anjeva, dia iza koa moa ndray Alasora. Zany hoe taty amin'ny fariparitra misy an'le Avaradrano asy be manko izy io, dia taty amin'ny be raha tsy diso no nisin'izay zany hoe Alasora, Ambomangakely, Anjeva, dia Sabotsina Mena efa somary mitodika kely makany amin'ny faritra tany. Resaka an'izay député Géry Randrembolaina rehefa avy eo fa maromaro ihany koa zavatra resany fa ity morina zany saika nanomana zavatra hafa tsika amin'ny rahalandro zay mihitsy. Nahazo dia nahazo an'ity sujet goavambe ity tsika. Eny isika moa zany efa nanomana ny hoe hitatitra tsika ny amin'ny inona moa zany rina ny amin'ny hoe fitobivavahana lehibe ohatrandreny ny amin'izay teny mahafinaritra satria tsika nge nanao an'izany foana manao ny fiangonana lehibe tahaka ny akara dia mitatitra tsika hoe zao ny afatra atao anatin'izay. Nanao ny fihaonam-be ny tanora FLM tany Mahajanga dia nitatitra koa tsika ary tany ny ekipa dia nitatitra tenako anisan'ny niditra ny vatana foana zao ny toriteny tao, zao ny trangan-javatra misy tao.
tsisy problema mihitsiny zany de misy fiangonana hafa ihany ko manao sy ny sisa nanao ko nge ny FPVM de nyteny tam'izay fomba fiteny izy de nanitsinitsy ny filoha teo aloha izy fa tsy nasitsika problema zany fa ohatran'izay zany le fomba fijerin'ny hafa zany am'izay mety hoe lafim-pinoana samihafa ka manahirana ny finoana fa izy ty zany tsy natokana ho an'ny marefo ara-panahy hitantsika zany le tena hoe inona natao hoe mino de inona natao hoe mivavaka fa sarotra amin'ny mandray an'io rina ka tiatsika ho resahana amin'ty androany tyna de eny aro izitsika hoe inona zany tena hitondrana an'le raharaha satria le resam-pinoana zany tena mitandrana be tsika am'le resam-pinoana fa zao tsika eto rina tsy hiteny mihitsy tsika tsy tsara zany hoe iza no mety na tsy mety na iza marina na inona tsy marina fa fotsiny tsika de hoe fiaonan-dehibe ho an'ny fiangonana FJKM iny fiaonan'iny rehefa zany zanako ny fiangonana de mahafantatra an'izany isa-taona de misy ny fanombohan'ny asa de misy ny fitrotroanam-bavaka ny filopitarika ny fiangonana FJKM fatao zany mba ho tsara fanombohana ny asa satria betsaka anao makivakina ny 570 andro ary betsaka ny fomba hita zany ny ondro satria fatatsika tsara ny distrika 710 ny commune mahery ny 900 eto Madagasikara ary mifokotano any hoany amin'ny 2 alina any hoany na 7 sy 1 alina any hoany amin'ny akabeany de saika manana fiangonana miorina eo anivon'ny FJKM avokoa ka raha ny sitra ohatra ka misy fanombohana zany ny asa ohatran'ireny manao politika aza moa misy ny atao hoe rentrée politique ary vonanao an'izany zao ny atokotika Madagasikara vonanao an'izany koa ny RMDM teo manao hoe anao rentrée politique zahay dika zay rehefa manao rentrée politique de misy mifiaonana andreo mpikatroka de mifametrapetrahana mipaikady fametrapetrahana toromarika ary fampitakafatra esorintsika lavitra mihitsy ny resaka politika iny zany fa ato amin'ny finoana indray de ohatran'izay hoe ho tao mpifidiana nyty taona 2024 ty ka matao mpifidianana zay dia mba misy ny afatrafatra kely samihafa fa taona hanombohany zavatra rehetra ihany ko dia makivakina ny 2024 betsaka ny olana samihafa dia tsy maintsy resahany zany de manana olana amina resaka toe-karena ny firenena any anaty vilany de niraisy ny pasteur Zakandrimampianina ohatra teo mihitsy ny amin'ny hoe kanany vilany andrahoana sakafo ara tsy misy fa tapitra namidy ary marina zany de adidiny fiangonana no mitondra ny toroteny mifanaraka an'izay mba hakaherin'ny mpino hiatrika le vakivakim-piainana misarotra satria inona moa tsy nandalo teto Madagasikara ary mifanehoan-kevitra tamin'izay rina tsika amin'ny rahalahy miaraka andreo solomabaoka atsika de nandefa an'izay matetetika de zao fanehoan-kevitra saika avy any amin'ny FFKM foana de ozy ny FFKM teo ajanony ny sehoseho tsy mitera-bokatsoa dikan'izay zany de hoe aza manao ny oeraoera itsony na refa andao jerevo ny voaka fa manitra ny voaka ajanony ny fandanindanimpona fandanindanimpona tontolo ara-toe-karena anie zany tontolo ara-toe-karena zany jerevo ny vahoaka manitra ny vahoaka tsy mihinan-kanina vahoaka ary lafiny tsy fandrimpalemana de miaina ny zavatra mbola tsy niainana ny vahoaka malagasy ary tsy voaja ny zoma olona insécurité zany tontolo ara-tafika mivoaresaka am'izany mahazo mesazy am'izany fa tsisy nametraka problema ny olona fa zao ny mpitarika fiangonana ny fiangonana ny ray aman-drem-piangonana de miveritsika hoe olona mpampita hafatra misy fomba fiteny mihitsy aza hoe mpaminany Andriamanitra mampiteny azy ka mazava be ne zany ao amin'ny Romanina toko 10:17 voatery miresaka an'izay arina saiko na hita amin'ny faly na tsy hita amin'ny faly zay fa mazava be zay ny hoe koa ny finoana de avy amin'ny toroteny ary ny toroteny kosa avy amin'ny teny Kristy mazava be zany ampetratsika tsara zany ny finoana ozy izy de avy amin'ny toroteny ny toroteny avy amin'ny Kristy teny Kristy de toroteny iny natao iny avy amin'ny teny Kristy satria misy zavatra zay tsy eken'ny Kristy zay tsy eken'ny finoana zay tsy eken'Andriamanitra miseho tamy firenena ka ny mpampita hafatra
ny pastora manana andraikitra lehibe tahakan'izany, ny mpitaiza ny ondry, ny olon'Andriamanitra manafatra lehibe amin'izany resantsika izany. De ara-baiboly zany mazava tsara zany ny toriteny no iorenan'ny finoana, ny toriteny no iorenan'ny finoana. Ka raha tsy mahazaka toriteny zany ianao de tsy miorina ny finoana ao, fa ny toriteny natao teo de tsisy hoe ity ho an'ny RD, ity ho an'ny MMM, ity ho an'ny apokalypsy, na ity ho an'ny FJKM, na ity ho an'ny TIM, na ity ho an'ny antoko maitso, na ho an'ny freedom, tsisy an'izany tompoko. Fa mivala be amin'ny fiangonana FJKM mananao fotoana, na de ny sakananareo ara lalana ary commune Antananarivo renivohitra, ny ainga avy taty lycée technique Alarby, mandrapatonga tany Tsonjombe satria nisetsika atao amin'ny sehatra na maitso anala mahitsy, de mbola tonga mipino ary feno Tsonjombe. Ka tsy natokana ho an'ny olona marefo ara-pinoana toriteny. Zay manko manahirana an'izy ity, efa ao député Gérirandremolainy firesaka amin'izay zay rehefa avy eo. De miperaka amin'ny fanontaniana, finoana manao ahoana zany? Ny finoana ananan'ny olona zay andrehan'izany tenin'ny Kristy zany. Ka ianao rehefa tonga eo de vonona ian'ny teny Kristy ianao, fa tsy hoe nasaina fotsiny ahako de tonga eto de ivavaka de vita ny adiny 4 de mody de miseho télé. Fa zay fiaingan'ny toriteny eo araka ny nandaminan'ny fiangonana azy zay ampita hafatra makany amin'ny ondry sy ny zanak'Andriamanitra de antsaran'izay. Tsy zakanao moa le izy de marefo ny finoanao zany, marefo ny finoana. Ary rehefa marefo ny finoana dia male miara-batana ianao fanaraka an'izay. De apiko le izy, so de tsy ampy ihany fa manahirana mankony. Rehefa marefo ny finoana de ohatry ny poulet de chair ianao. Ngeza be ohatry ny poulet de chair ianao fa tsy mitondra ininina akory. Matsatso be. Raha vao misy zavatra mikotrokotroka de ohatry mivarahotsana, ohatry mivoa mibarika de mikoretaka. Zay le poulet de chair ngery vao mikotroka an'olona de ohatry mivoa mibarika manao ohatry n'izao le poulet de chair de ohatry mirotsaka zany raha masona poulet de chair. Satria ny poulet de chair sensible be ny poulet de chair. Na misy rivotra mafotsiny ara de tsy zaka ny poulet de chair zany. Misy feo mikotrokotroka be any ambadika any tsy zaka ny poulet de chair zany. De mba iorenanao tsara de mila matanjaka ianao. Mila matanjaka ohatry ny akoho gasy ianao, tsy miotsona. Satria matanjaka le finoana ao anaty zany. Fa tsy vao mandeha kely fotsiny ny toriteny de efa misamboaravara hitantsika any amin'ny tambazotra sosialy manko le izy Rina sy député Gérirandremolainy. Tsy mety miditra amin'ny politika, fa rehefa inona ny nataonareo hoe miditra amin'ny politika le fiangonana. Fa tsy nareo ve napiditra an'le fiangonana tamin'ny 2009 tao anatin'ny politika e, nanokam-panjakana. De nareo niantso ny fiangonana nandamina teny amin'ny episkopa. De avy eo mbola tonga teny amin'le intsy, maro be ny tonga ny fiangonana ny olo ny fiangonana. Natsona teto foana ny fiangonana andamina firenena, ary ohatran'izany tamin'ny 2015 fa indreny naseho an'Andriamatora Jonary Mampianina. Fiangonana niantso, fampivondronana, fampihavanana. De ny ekeny rehetra izany, na filora Jonary Mampianina raha tezitra tamin'ny mpanaradia azy, fino ny ty ataonao ty monsieur le président? Fandehanao iny ianao hizara fahefana amin'izy ianao, hiavana amin'izy ianao izy mpanaradia azy fozy ny ara Jonary Mampianina. Ilain'ny fitantanana ny fireneko ny fahamarinana, ilain'ny fitantanana ny fireneko ny fananana crédibilité mazava tsara ary isiny reto filoha teo aloha na avy nitatana teo aloha reto. De nakeny misese hivato de mifampitatana izy de mirala mianaka. Fiangonana nanao an'izany. Fa naninona tsy nenjehanareo le fiangonana nanao an'izany? Hoe aza miditra amin'ny politika fa tsy mety ny ataonareo? 2009 nareo mila n'le herin'le fiangonana samy hafa tao anatin'izay. Ary vao aingany nareo nasainareo naminamina ny zavatra tsisy dikany le Joana tamin'ny Covid-19. Exploitenareo lay tenin'Andriamanitra. Le exploitenareo le boriborika mpaminany avy any Brésil. Hatramina daly ny vafotongatonga apôstôly ampiakarinareo fahitalavitra
iteniteny faminanian-javatra tsy fatapatatra fa itony olona ny teny omaly tony pasteur docteur en théologie mba hainareo ny dikan'izany théologiana ary tsy vitan'izany ny pasteur mahafantatra tsara riny misy ihany koa frère prêtre reo eveka reo olona nianatra filôzofia olona nianatra sociologie olona nianatra ekonomia nianatra zavatra be da be dikan'izany sady mijery izy no votoatiny zavatra mbara amin'ny baiboly no mijery ny endriky ny fiarahamonina misy ahafahany mampita hafatra ka ao anatin'izany fomba fampitaka hafatra zany tsy mampaninina mety nisy ny trebona mety misy ny tafotoana mety nisy ny tezitra satria marivo ny finoana ary zany de voalaza ao amin'ny teny mazava be mihitsiny zany mba teteny satria raha vao tsy epozetsika manko le izy argumententsika amin'ny teny ao anatin'ny baiboly izy raha milaza ianao mpivavaka ianao zany raha diakona zany de fantatra mazava tsara fa tsy maintsy aloha ianao farafakeliny mba nandalo sekolalady de mba mivavaka naharitra ianao de mandray fanasan'ny tompo ianao de mba anisany manana andraikitra sy olona mba eritreretina ihany tsongon'olombolo anatin'le fiangonana ianao mpandray andraikitra ianao zay ianao voavoafidy diakona de raha diakona ianao efa mba tsy hoe masina fa mba farafahakeliny kosa ianao mba mitandrina zavatra rehetra zay ataonao matanjaka raha-pinoany zany fa tsy olona vao mandeha ny teny vao teny ane inomaly iny toriteny de fa tonga ianao le izy e azavato voaketikitika finoko marary ny foko aizy ianao e misy olona mitily anao misy olona be da be zao nitehaka tamin'le toriteny pasteur Zaka Andriamampianina na de tsy tokony te hafanara ny toriteny de io ny pasteur Zaka moa niteny ane fa ngahaka tehaka na toriteny fa le olona nitehaka de mampiseho fa hoe voaray ny hafatra afafy le izy de misy mitsimoka any amin'ny tany malemy misy any ambony vato lampy ny teny no afafy de zay mitsimoka zany na ray hafatra de nitehaka ny olona de ahoana zany ny olona analitra nitehaka be da be mihoatra ny olona ray mitomany fa nga io natokana ho anao mpitondra fanjakana ka hoe voatery tsy hahafaly anao ny teny na voatery hahafaly anao ny olana manko amin'le fanatrehany olona ohatran'ireny manana andraikitra de azatra amin'ilay endriky ny teny manatsaratsara voaingana nisy fotoa mpivavahana tety amin'ny lapam-panjakana tsisy nametraka commentaire ny olona tetsy amin'ny lapam-panjakana iavo fa tsy miresaka ny olona hoe aizany laïcité de l'État fa azo edikevitra iny riny tamin'ny zoma teo tsy miresaka ny olona apetrao ny laïcité de l'État satria zay ilaina ao anatin'izao zavatra marefy eto amin'ny fireneny zao adevitra ikongo hoe fanapahan-dombola marobe am'izao fotoana zao alatra maso hoe vaoka tsy mihinan-kanina hoe sinsisy mila teny fakaireza ka raha nandray initiative any teny amin'ny lapa tsisy mametraka problème amin'izany fa entiny any renina finoana zany mba ho mafy tsara hiatrehana an'ilay 2023 impiry manao etsika le fitondram-panjakana mitongilana makany amina fiangonana anankiray fa tsisy mametraka problème amin'izay raha zay ny safidina fa fametrahana ny laïcité de l'État zava-dehibe fa raha mba misy kosa tao anatin'ny 5 taona mba nisy toriteny ray everina fa mba tokony antsiana ny dia ao anatin'izany resaka vilany tsisy vilany ao anatin'ny tokantrano sandrany ny alabato tsy mitondra makaiza ny alatra fa mahapotika firenena ny zara vilana amin'ny harem-pirenena tsy mety zany hoe andevo pahefany zany andevo karena zany miala ao anatin'izany naka ohatra momba ny raha mitotohatra ohatra ny fambolem-bary ny elefanta ary tsy misy mpanjaka voavonjy raha mitoka ny tafika zany na miaramila de inona maharatsy an'izany any am-piangonana ara misy toriteny mafy lahatra mihoatra an'izany isan-kerinandro any am-piangonana misy toriteny mafy e mety misy toriteny mifandraika indrindra amin'ny fiaina tokantrano mety misy toriteny mifandraika amin'ny fiainan'ny firenena mety misy toriteny mifandraika indrindra amin'ny fiainana ao am-piangonana
fa tsisy olona zany ka hoe isan-kerinandro de misy toriteny de hitsangana de hiteny hoe tsy mety zao fa ampidirinareo fanohitoina tokantranon'olona manokana ny toriteny tsy ohatran'izany le izy fa zay io afafy ny teny de zay maharay azy de mba jerevi kely nge mba jerevi kely ao anatin'le marika toko faevatra za manko tena mitondra mihitsy eto satria everiko fa kristiany reny olona marobe indrindrandrindra le mpitondra fanjakana teny atsonjombe reny ao marika toko faevatra andiny voalohany de mazava be misy ny anazy eo de ao amin'ny andiny fadimy resaka an'izay ary ny sasany de voafafo izy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy de nalaky ny trebony ireny satria tsy nisy tany lalina mba de nio sainy zany e de rehefa voafafo ny teny toriteny zany ny vatolampy dia ilazana ny finoana re olona de za ve nao mpianatra anao an'izany de nao efa dekona veno marefo ara-pinoana de samba mivoana re toriteny mahakasika ny fiainan'ny firenena ve nao toko ty anao misy mampiantso foana ny fiangonana marobe eto Madagasikara de ilaza ve androany ianao malahelo fa voakasika mihitsy ny finoanao tsia efa voalanjalanja sy voadinika reny mba hiainan'ny firenena de miboky mipahay salamo no nento amin'ny paster Zakandriamampianina tao anatin'izany ka ny zanak'Andriamanitra no nanipazana an'le teny zahay ao anatiny natany an-trano aza nanaraka amin'ny vatana mivory mivavaka normal zany fa tsy mety hafahafa be le izy de lazaina fa ampidirina politika le fiangonana ka reto olo reto zany hatram'izay izy nampiasa an'le fiangonana io tsy napiditra politika angamby izy zany raha izy zay raha zay le fomba fiteny reto olo reto satria na tsy ary voadony izy am'le teny matoa ianao manao réaction matoa ianao miazira de voadony ianao zany eo ny eo fa rehefa toriana ho an'ny teny mandeha ny afatra de manginona ny olona sasa mitehaka voaray zany ny afatra ny ambony vatolampy voaray ny afatra mety hevitra filozofika le izy ty koa tsy zakan'ny olona tena tsy matanjaka ara-pinoana ty rina mety hevitra filozofika nampitainy paster ka zany nge fomba fampitaky afatra e misy amina fomba inona moa humoro atsikana misy amina fomba zay mety arahana slide kely le izy sary fa ity le izy mety hevitra filozofika hevitra raha teo karena mpahay teo karena raha teo koa le olona raha sy diso nianatra momba zany sady pasteur de misy koa anatin'ny baiboly code fa mivahany pasteur atao nge le izy e nanazava izy zao raha miresaka tafika de hoe nytinambara am'zany apetrao ny sabatrao zay soloy angady kodeny e zany riny e apetrao ny lefiny dia solona ety anetezam-boaloboka kodeny e zany teny zany e apetrao ny kalaky nikovinao dikan'izay soloy angady nomby kodeny e zany e apetrao ny balanao soloy masomboly kody zany de inona maharatsy an'izany hoe akaro ny tontolo ara teo karena ko mienjera raha ny vola ariary zao efa hiakatra 5 000 ariariko ha de diso ve zany hoe ndao amokatra tsika mba ho tsara ny ariarinao mba hinakanina voakanao ka tsy varotra vilany mba handro fahalemana ny olona anao ka tsisy angalatra sy soloky sy amony olona angala-jaza anao kidnapinina fa hiasa tsara izy satria tsara de tsara ny vokatra raha teo kareny ilay firenena fa mahagaga ny everina ho matanjaka ara-pinoana indray iseho eo anatreany rehetra no marefa ara-pinoana araka ty sary alefa antsika ty na manafaly dahoara misy sary alefa antsika ty zany mba etony ilazana mpitondra fanjakana no milaza ny alahelo ny sinsisa de alefa antsika zay aloha vetivety tao anatin'iny zavatra iny le vokatra le tsy fahazakana n'le toriteny ve sa iny dahoary inontsika
Zanakao apastera ozy izy ny gouverneur de malahelo ny foko sy ny sisa vakiny ave zany ny FJKM ampidirina pôly ahoana zany fomba fandraisany zany impiry nisy toroteny teto Madagasikara tsy mba nikasika raharam-pirenena fataro tsara ny arsive tsy maintsy nisy afatra miampita amina endrika raharam-pirenena mba ahafahana manitsy ny dira mpitondra izy ary mety voafialako anatin'izany koa raha ohatra izy ka mpanohatra teto nge de mpanohatra ihany koa zay mety hitondra fanjakana raha-pitso de mety mba nahazy afatra ihany koa ohatra trosa Madagasikara 3 milliards de dollars ozy ny pasteur Zakandriamampianina nefa ny arenantsika anoana ny 800 milliards de dollars anoana de tsy mampisaina ve zany ho an'ny mpanohatra hitondra fanjakana raha-pitso ravakapitso mba mety manana fierté am'izany hoe ahoana ny exploitena ny tenin'ny pasteur iny ho an'ny mpanohatra mety hitondra fanjakana raha-pitso ravakapitso mahita ny aminy hoe aza mitoky ara-miaramila mba hahafahanao mifahatra eo amin'ny fanjakana fandao ianao mamokatra de tsy azo atao ve mieritreritra an'izany efa nitondrantsika fanazavana teto impiry moa zany fa rava foana ny fanjakana na inona zavatra am'izany na hoseho azo mafy be aza Andriamanitra mahay ny asany tsy hoe mitoriteny ahy eto fa te apita fotsiny am'le fomba fijoro de maninona misy ministra ray misy gouverneur ray manao réaction nefa teo misy dire comme présidence tsy maninona misy président sénat teo misy ministra marobe zany nahita ministra marobe tao teo anivon'ny fiarovam-pia sécurité publique nahita ny fambolena nahita ny intérieur ateo nahita ministre ny transport ateo invité daholo reny nahita solombavam-bahoaka de ohatrany hoe le fomba fanaovany reto olo reto politika nentina amin'ny afin'le finoana de asaina amiteny hatramin'le solombaboaka zay filohan'le ASFL sampana fototra laika azadiny fa solombaboaka IRD iny olona iny ty sahirana de hanao contrat-na communication fa zay ny teny Andriamanitra mampiteny an'iny olona iny vorainao ny afatra fa izy zany positif reny positif reny ao anatin'ny tehaka ny mpino zay tsy tokony tehaka fa faly loatra hoe misy avatra tsara tare zany mba hoe voaray an'le mpitondra zany am'izay andraikitra tokony raisiny any am'le rasy tontolo ara-toekarena fa voaray an'le mpino ihany koa ny anjara andraiky ny tandrify azy satria olo-pirenena izy zanak'Andriamanitra izy zanak'ondry izy fa na inona koa nanangina nanteny ny trebony mety tsy faly solo tena mpanjakana am'izay andraikitra misy azy tsirairay avy any mbola positif zany satria voarain'izy ireo zany ny afatra de manitsy ny di tompoko ny ataonao manatsara zavatra tokony hatsaraina no ataonao fa tsy hanendrika hoe mampiditra politika reto rariny raha ohatra ka misy makany finoana samy hafa ka io tsy voatery ho tonga am'izany io raha olona raina roa ny lasa kinona problema mandehana ka raha tsy faly ianao mivoakako inona ny problema am'izany tsy azo sakanana ny finoanao ianao lalam-pandrenona no miteny an'izany ny azo ny zanako 5 voataiza tsara ao anatin'ny finoanany ana amin'ny FJKM inona ny problema am'izany zay koa tsy manana frontière am'izany misy be da be ny olona mpandimby ao hitondra ambony ny fany ao an'le fiangonana mba fiaira le olona fa tsy famakinady ny toriteny fa fampitakafatra de raha maray ny afatra ianao de manitsy ny dianao mangina ianao
raha somary tsy de netinety le izy fahafafa ianao de ataovy tsara ny vavakao ampiolona ny finoanao de ivavao le pasteur mety tsy nahafialanao hoe Andriamanitra hovay fony fotriny hafafa izy fa tsy ety ivelany ianao ohatriny ianao manao communication na motion de censure communication ataonao amina toriteny ohatriny ianao manao communication amina resaka lalana simba communication ho anjirama sy ny sisa sy ny sisa tsisy tany ipetrahana mihitsiny de zatra an'izay satria tsy nampozina le izy mety tsy nahafalandrareo le toriteny ampitondra fanjakana mandritsy ny dino atao mba ahafahana fatana le firenena amin'ny tokony izy pasteur je pasteur député Jerry Randriambolaina efa takaiky eto fa tsy maintsy nyresaka n'iny tsika député satria ndraindray manko ohatrany hoe le zavatra mitrangy eto amin'ny firenena ny problème efa mianjera le crédibilité an'le mpitondra fanjakana le code de popularité an'le mpitondra fanjakana ary efa sahirana izy io de zavatra mitranga rehetrarehetra de veriny daholo ho famelezana azy ary voakitikitika ao anatin'izay crédibilité an'izay de lasa manaonao foana miteniteny foana ary ndraindray aza makafana-pahan-kevitra raisina amin'ny vanim-potoana sy tokony ho raisina ary mandiso zavatra amin'ny tokony atao miaraba député Jerry zao ndray tsika voatafahoana tratro ny taona aloha député Jerry Randriambolaina ya miarabanao namana faniry de miaraban'ireo teknisiana ihany koa ny tena koa miaraba ny vahoaka malagasy tsy vaky volo na ny eto toera na ny any ampitan-dranomasina any any moa misy zokola ny Normandie ihany koa de mba ataovy kokoa de manao kokoa anao zokola miraharo soanao koa natratra ny taona telo amby roapolo sy roa arivo de samotain'Andriamanitra daholo isika rehetra eo ihany koa isika vahoaka navaradrano tsy akanavaka izay anaovana kokoa manokana ary anaovana an'izay teny firarian-tsoa zay ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity moa dia taona anankiray tena atrehantsika zavatra marobe ka ny firarian-tsoa no angatahantsika amin'Andriamanitra mba ho tao-pandresena ary indrindraindrindra itaona taona hitondra soa sy fahombiazana ho an'ny firenentsika ary mba hiadana ny vahoaka malagasy amin'izay ty taona telo amby roapolo sy roa arivo ity na de tena taona tena hoe mbola mafana ary amin'ny resaka fampandrosoana eo ihany koa ny fiatrehana fifidianana izay isy atoato dia mbola ho mafimafy kanefa rehefa ankinitsika amin'ny finoana sy amin'ny atao hoe fatokisana an'Andriamanitra dia tanteraka ho azy zany rehetrarehetra zany de manao zay fiarabana sy firarian-tsoa zay ho an'ny vahoaka malagasy namana rina fa de samotain'Andriamanitra tompoko iresaka lafin-zavatra afo tsika rehefa aveo député Jerry Randriambolaina fa iny aloha zany vaovao lehibe omaly malina samy manana ny finoany rehetrarehetra tsy miditra amin'izany tsika fa tsika manaja an'izany foana finoana ray firazanana ray tandrematsika tsara mihitsy zany satria zany rehetrarehetra zany dia fahalalahana ara-tsain'ny olona voalaza ny lalam-pandrena tsisy mametraka amin'izany olona fa fotsiny nisy trangan-javatra omany hafatra lehibe ny entin'ny mpanompon'Andriamanitra ho an'ny rehetra na iza niza tokony haray an'izany fa reny moa ny trangan-javatra adevitra be le izy député Jerry de aloha mba hinonana ihany feon'ny solomam-bahoaka Jerry Randriambolaina ny tenako aloha de sady tsy pasteur ny tsy mopera kanefa amin'ny kristianina de tena hoe mandray ndreny toriteny ndreny rehefa ny mpiangonana na ny fotoana zay atrehana ny atao hoe fotoam-pivavahana sy videranan'Andriamanitra izay namana faniry ary tsara ho fantatra ny rehetrarehetra na ho an'izay efa mahafantatra ihany koa fa ny fiainany zanak'olombelona isam-batan'olona de voasoratra ao anatin'io baiboly io avokoa dikan'izay zavatra zay na izy ianao dia mety voakasika manokana amin'ireny hoe tenin'Andriamanitra reny mety voakasika manokana amin'ireny atao hoe toriteny zay ataon'ny mpitandrina na ataon'ny mopera ihany koa ary ny zavatra reny de tokony ho lesona sy devoara hoe raisinao zay manandrify anao de entinao anitsinao amin'ny fiainanao entinao hitondrana ny ankonanao entinao hitondrana ny atao hoe firenena mihitsy raha zay ny azo ilazana anazy satria zavatra nataon'Andriamanitra ary indrindraindrindra mpampita hafatra ny mpitandrina
sy ny mopera zany ireo olom-boositra zay ny solotenan'ny apôstôly sy solotenan'i Jesosy Kristy teto ambony tany. Reny reny zany no mampita ny afatra rehetrarehetra fa tsisy Andriamanitra hiteny mihitsy orfaniry misy an'izao fa mena tolotsaina izy ireny ary na manomana an'ireny toroteny reny nge tsy hoe manomboka ny fivavahana vao inona moa zany toroteny ataoko fa mialoha ny atrehana an'ireny fivavahana be ohatran'ireny de efa homanina daholo ny toroteny homanina ny atao hoe afatra ampitaina amin'ny vahoaka rehetrarehetra, ampitaina ihany koa ny amin'ny mpitondra na ampitaina ihany koa amin'ny mpanohitra koa raha tsy maninona koa zany zavatra zany satria ny fiangonana dia marina tokoa fa dia tsy hoe tsy azo afangaro ny finoana sy ny politika kanefa manana andraikitra be dia ngeza be eto amin'ny firenena ny fiangonana sy ireny atao hoe olona mpitondra fivavahana ireny. Izany no antom-pisian'ny FFKM eto amintsika. Eo ihany koa fiangonana hafa izay tsy tafiditra anatin'ny FFKM manana anjara andraikitra ihany koa amin'izay hoe fitaizana ny vahoaka kristianina, fitaizana ny vahoaka malagasy sy fitaizana ny vahoaka eo amina firenena anankiray. Ka lasa resabe ilay izy fanirisa raha ho anahy manokana ny enoky reny teny reny dia tsy nasiako polemika fa tena hoe ny ainako etiko anitsiana ny zavatra tsy mety raha tena zay marina fa za ho anahy manokana aloha tsy dia hoe fanenjehana na hoe tsy fitiavana nanaovana an'ireny fa tena hoe zavatra misy iainany vahoaka malagasy araka le lazainao teo hoe fotoana lehibe anankiray izay entina hidirana indray hiatrehana ny taona 2023 ho an'ny FJKM. Ka eo zany fotoana anankiray ahafahana mampita afatra ho an'ny mpitondra fanjakana hoe mba jereva ny zavatra tsy mety ry mpitondra fanjakana, mba hitso izay zavatra vilany, mba jereo izay zavatra tsy mety ary indrindraindrindra miezah mihitsy nareo mba ahoana mba ahafahana mampandroso le firenena zany. Zany rehetrarehetra zany tokony ho raisin'ny mpitondra fanjakana, tokony ho raisintsika mpanao politika ihany koa indrindraindrindra na manafaniry satria lesona entina anasoavana ny firenena zany. Ka amiko manokana tsy hitako izay tokony hanaovana resabe izy fa dia hoe zay zany aloha dia mba anjarany rehetrarehetra zay hoe vota amin'inona na tsapa-tena fa tompona andraikitra mivantana ka ohatra hoe nakarary azy tokony tsy ho asiana resaka be ny zavatra iny na hoe anentina nenjehana pastera sanatiavina fa adidy sy andraikitra ny manoloana ny finoana sy manoloana ny zavatra iainan'ny malagasy reny zavatra reny. Ary eto amintsika nge raha tsy misy ny olona hiteny ohatran'ireny dia inona ary nentina nitsiana ny zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena ankoatry ny ataon'ny mpanohitra mpanohitra ny miteny foana eto amin'ny miara-manonjy miteny foana eny amin'ny manjery rehetrarehetra fa tsisy mihaino ka sao dia mba ny pastera indray mampita an'le afatra na ny fiangonana indray mampita an'le afatra na manafaniry dia mba mety misy mandray sy anatanteraka kosa amin'izay ho anahy zany tena mety ho zay nga mba mety ho zavatra misy kanefa reny moa zavatra misy reny ny zavatra hita anjarany rehetrarehetra zany no mandinika anjarany rehetrarehetra ihany koa no misaina ny zavatra tokony atao fa raha mety ny ataonao tokony tsy hanana olana ianao manoloana an'le zavatra reny satria lizy manko député Jerry ao anatin'le vamotoana sarotsika zao efa 707 ariary zany am'izao fotoana zao ny euro ray tena miakatra lizy ary tena sahirina ny vary de efa anoany amin'ny 203 misy efa 603 ariary na arian'izay vaovao zay tsika tsy resahantsika tsony ohatriny na kilao amin'ny hena gaga raha niditra tamina botika fandehanako isan'andro 19 000 ariary ny menaka kasteray 19 000 ariary no menaka kasteray litra tompoko ny atsinjara menaka mandry 907 ariary menaka madio 707 na ray alina ariary ny olona ny vary blany minana fakakazo manampitrotraka izany banky mondial ta anatin'ny perspektive ekonomikany tamin'ity volana janary ity dia nametraka ny aminy hoe ahina hiakatra 770 ny tany fantrany eto Madagasikara dia zany ve tsy mba hitadiavana fakahirezana ve zany ho an'ny vahoaka malagasy matetika isaky ny tonga ny paka na Pentecoste député Jerry dia fanaontsika le miandry an'le afatra paka na Pentecoste avy any amin'ny FFKM dia eo ny FFKM matetika miteny any raha-pirenena ko maninona tsy teneninareo inona ny idiran'ny FFKM amin'ny politika hatrany Vatican koa io misy misy foana ny afatra ary mipaka amin'ny firenena isaky ny firenena misy an'izany eto
ary eo anatin'ny fifikay mange misy ny sefipa e manaramaso mandinika ny fiainan'ny firenena e atsona rehefa misy zavatra nitranga mona tsy nitenenina inona dirinareo amin'ny politika fa mipetrapetrahanareo any fiangonana any rehefa mety amin'zareo le izy dia ahetsina fa rehefa tsy mety azy le izy ho an'le mpitondra fanjakana zay na tsy ary voadona ho isika omaly dia tondrona mampiditra politika eo anatin'ny fiangonana satria tsy zaka le toroteny raha misy tena mpanao hevitra politika dia anisan'izany mialatsiny amin'ity fomba fiteny ity ipapa ohatra zava-misy eo amin'ny adiny Ukraine sy Russia tsy maintsy maneho hevitra amin'ny papa inona ny dikan'izay isina an'ilay fitoniana ny resaka covid-19 miresaka amin'ny papa ohatra maneho hevitra ngeza be izao io tsy mety ny fomba fitantanareo amin'io ataovatra n'izao io ny resaka ady amin'ny firenena samihafa tahaka ny ane Israel sy Palestine maneho hevitra amin'ny papa ohatra ny resaka kidnapping alajaza pédophilie viol maneho hevitra amin'ny papa ohatra ilainy zany mba ahafahana zany manitsy ny dia ho an'izay tokony ampitana ny hafatra dia ao aorianany fanehoan-kevitra ataon'ny olom-baositra iny nahazo an'izay fahefana avy amin'Andriamanitra zay dia misy fitoniana teraka aorianan'izay araka ny antso nataon'ny papa sy ny havatra nataon'ny papa dia misy olona mijoro any manao réconciliation manao cessez-le-feu ajanono io ady io manao an'le ndao hanao projet ohatran'izao tsika satria ino ny tenin'ny papa iny misy référence angeza be ohatrany zany hoe misy raha aman-dreny miteny fa tsy mandendeha ho azy fa ny anao moa eto zany dia raha vao miteny le raha aman-dreny ka manindrona n'le aty fanahin'le mpitondra satria le mpitondra manko na tsy ary voadona tamin'le réaction many tamin'le sary nataony Germain menjana ary naka an'iny sary iny sary manokany Germain a isaorantsika Germain teny amin'ny Colosseum dia voadona zany voatsindrona mahagaga nisy mpitondra fanjakana maromaro teo tompona ndraiky mpanjakana fa tsy nanao réaction ohatran'izany nandray fotsiny dia eny ara teo fandray tanina tamin'ny pasteur filohan'ny FJKM no comment reny e ka raha isak'izay toroteny any am-piangonana ianao mahatsary voatoana iza ny vavaka ao farany ary io tsy any fiangonana FJKM marery fa mety ohatran'izany nanatrika mariage tany fiangonana katolika nanatrika confirmation samihafa matetika ny tena voasany amina karazam-piangonana maro misy toroteny mahafinaritra be da be ary mahay mampita hafatra reo pasteur na mopera reo zareo raha teo philosophe sociologue économiste gestionnaire zany amin'ny akabeany reo olo reo tika zay ain'izy ireo mametraka an'le kilaleo teny amin'ny alalan'ny zava-misy sy ny zavatra ao anatin'ny baiboly ka raiso le izy ny vatany efa misy sakafo ny steak ngeza be ny pizza ny gâteau ny whisky efa fihinanareo zany fa raiso ny sakafo ara-panahy e dia angeza ao anaty vatana le sakafo ara-panahy dia aza manao poulet de chair ka rehefa misy zavatra mikotroka any amin'ny alalan'ny teny dia mitrebona dia mifitsaka ny poulet de chair dia ohatran'ny akoho voa mibarika dia tsy tafatsangana matetika aza moa poulet de chair rehefa ohatran'ireny dia misy malemy mihitsiny fa ahoreny tsara le finoana e ahoreny le finoana mba tena olona isy modely ianao fa ao ambadika koa nge misy mpanaraka e ka raha mpanaraka anao no miteny jerefty ataon'le olona rahanay dia ahoana zany tro ny hafahafa be ny any député Jerry tena marana azy tsika ny afatra amin'izay ngamba ny marana antsika azy satria resaka fividianana teo ny teo anivon'ny FJKM sandaina lafo be ny alabato ny alatra rehetrarehetra ny zaravilana afatra ngeza be zany député Jerry ka zany rehetrarehetra zany hoe vokatry ny zavatra nyseho teto amin'ny tany sy ny firenena reny zavatra io zany tsy tonga ho azy fa matoa reny atao hoe tenin'Andriamanitra reny na reny toroteny reny dia afaka manam-porofo zany hoe ny zavatra tsy nety teto amin'ny tany sy ny firenena vokatry zavatra tsy nety teto amin'ny tany sy ny firenena zay natonga zao firenena zao tena tafalatsaka andavaka satria nahoana olona tsy nieritreretina ary olona tsy tena hoe niomana tsara ve ny olona hitondra le firenena na ataontsika hoe mba niomana ihany le tena olona tena hoe filoham-pirenena fa
le olona manodidina anazy ve tena nieritreritra hampandroso tsara n'le firenena zany retrarehetra zany zany a tokony eritreretina satria efa nisy le zavatra tsy nety a ary nisy ary moa tena hoe mpiasana ny CENI mihitsy tamin'le fotoana reny vice président CENI a nanao an'ireny ampamoaka be deaibe reny de mbola lazaina hoe tsy nisy ihany ve zany zavatra zany mbola lazaina ihany ve fa tsy nisy zany zavatra any teto amin'ny tany sy ny firenena zany retrarehetra zany a no antony mahatonga ny mpitondra fivavahana mahatonga ny fitenenany reny hoe fitaom-pifidianana ty 2024 ty dikan'izay zavatra zay a de tokony ianao zany eritreritra ahoana ny fomba hiatrehantsika fifidianana mangarahara sy madio a ary etreny rehetra mba tsy isiny toe-javatra ohatran'ireny zay ny le takin'ny mpanohatra hoe maninona rasina le fikaonandoam-pirenena na le fifampiresahana concertation nationale fa raha misy io zavatra io a de ifanarahana ny fanomana ny fifidianana apetraka tsaraka tokony izy daholo ny firafitry ny CENI ny any amin'ny ACC a rehefa milamina zay zavatra zay ny lalam-panorenana ve mifanandrify amin'izay io tsy fantatro a fa zay zavatra tokony alamina sy tokony ho ahitsy a irahany retrarehetra mifampiresaka irahany retrarehetra mifanapaka de miara-tompona andraikitra avy eo a de dikan'izay zavatra zay a tsisy tokony anakihana tsony hoe nisy alabaty tao namana faniry na nisy zavatra tsy nety tao tamin'ny fifidianana fa zay zavatra zay ny afalalako anazy a anisan'ny afatra tian'ny mpitondra fivavahana ao amin'ny FJKM ho ampitaina hoe mifampiresa alohan'ny etsehana fifidianana ary zay no antony tenena mihitsy hoe efa nisy zavatra tsy nety zany teto amin'ny tany sy firenena fa aloha mba tena andeha amin'ny tokony izy a ty 2024 ty a mba ahafahantsika mifahafahavoaka malagasy ndray zany a mivelona somatsara ary miaina araky ny tena hoe mazoa ny olombaelona tsirairay avy a eto ambonin'ny tany tokony hanana asa tokony iainao anatin'ny fandriampalemana tokony inana ohatran'ny olona rehetrarehetra ary tokony manana ny zavatra tokony hanana ny tsirairay a na de tsy mitovy ary zay zavatra zay satria zay ny aina ny zanak'olombelona eto ambonin'ny tany a tsy natao antra ny olombelona rehetrarehetra fa tena ny zavatra misy eto amintsika de tena hoe ampahantrana mba ahafahan'olo mihitsy tena hoe manjakazaka sy manao zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena ka tsy fotoanan'izany tsony zao satria ny olombelona rehetrarehetra na ny malagasy rehetrarehetra eto Madagasikara de efa tena matsapa ny zavatra tsy mety matsapa ny zavatra tena hoe iainany tsirairay aby a ka zany rehetrarehetra zany nefa tokony hitodihan'ny mpitondra fanjakana hitodihantsika mpanao politika hoe tokony fampiresaka e zay namana faniry angamba no atao hoe amaranana ny ndresaka iny a mbola maro moa ny atao hoe ady hevitra sy atao hoe zavatra mbola ho fampiresahantsika eto fa de zay angamba aloha ny afaka ambarako a manoloana ny zavatra teny Antsonjombe iny ya fa tsika moa député Jerry moa zany tsy maintsy resaka an'izay raharaham-pirenena zay satria da ataontsika tsy maintsy hoe ady hevitra nandalo reny rehetrarehetra zeny tsy maintsy ho resana ho resantsika ihany ny ady hevitra politika rehefa aveo fa miangavy amin'ny faly a satria député Jerry aloha ao anatin'izany rehetrarehetra izany a de mandeha ihany koa ny asa ho resantsika toliary rehefa aveo fa ho anao manokana taty avaradrano a feno fandaharam-potoana mino fa mijery mivoaka navaradrano am'izao fotoana zao tao alasora mietsy ambony mangakely ny eny anjeva sabotsy namena reny a alohany teny hidirantsika amina lafiny zavatra hafa zany a dia tsara ihany ny ampitana zay satria arabainy anareo zany a antokotiky Madagasikara atao anatin'ny distrika navaradrano na vitany tety commune efatra be zao tao anatin'ny herinandro de everina fa zava-dehibe zay député Jerry mba tsara ihany tondrana an'izay hoe tatitra rakasa izay satria nivaoaka koa izy sy ny mpikatroka aty mba tena mila an'izay mba resaoly izy satria mba hitondra famelombelonina sy fihetsena ho an'ireo mpikatroka zany ya marina tokoa zany namana faniry ary atao hoe rentrée politique ho an'ny atokotika Madagasikara mihitsy a zay nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo izy zany ary tao anatin'izay moa zany no anisan'ny tonga de hoe efa misy calendrier ihany koa ny avaradrano a entina anaovana descente anaovana tatitra ho an'ny base ho an'ny vahoaka navaradrano eo ihany koa no anaovana fanetanana satria araky le tenenina teo tao-pifidianana ty 2024 ty a de manao tatitra ho an'ny vahoaka rehetrarehetra amin'ny soratan'izy ireny anarana ny anatin'le mpifidianana ary mbola manamafy eto atsika vahoaka rehetrarehetra tsy ny avaradrano ihany
fa manerana Madagasikara satria mbola nitohizana hatramin'ny faran'ny volana janvier ny fisoratana anarana ao anatin'ny fanavaozana ny lisy mpifidianana mba hahafahantsika zany a mba mifidy amin'ny fotoana ny fifidianana ahafahantsika ihany koa mba manana zo amin'izay zo fototra maha-olombelona zay a mba hiatrehana mba ahafahanao zany a mametraka ny olona tianao fidiana eto hitondra nyity fireneny ity de eo ihany koa no ny fananarotana ihany koa ny hoe ny fiarabanatratro ny taona tamina commune efatra aloha zany efa vita raha fanletenanao teo hoe Lasora, Anjeva, Sabotsinamena, Ambomangakely ary izy io de mbola hitatra amin'ny commune 12 eto Avaradrano zay manomboka rapitsy ihany koa moa zany ny talata volon'ondry de eo ihany koa ny Ambomangarova, Ambotrabiby, Nosy Avaratra, Manandrina, Fiaferana, Viliazo Masindray, Ambomanambola, Akadinandrina. Reo zany vitaina ao anatin'ny 2 herinandro satria ny ekipa rehetrarehetra dia efa mikarakara daholo ny com team, ny foko team, indrindra ihany koa ny dis team zay tena hoe misahana an'izay asany atoko zay eto amin'ny distrikana Avaradrano ary isorana an'ireo ekipa ny dis team reo ny tena hoe fahavononana hiatrika zany eto hoe asa miandry hiatrehana ny 324 ihany eo ihany koa ny com team isaky ny commune rehetrarehetra zay anaovana fisorana manokana tamin'reto commune efa vita reto nianaka tamin'ny be ny tanàna fa de tena zavatra nafinaritra be ny atao hoe fiaraha-miasa amin'ny ekipa rehetrarehetra dia ohatrohatr'zay zany le zavatra natao ao moa zany misy sary namana faly ngamba afaka alefanao kely le sary mba ahitany reto zao tany Anjeva zao reto zavatra reto de anisan'ny nafinaritra ny fahavononan'ireo olona eo ary tena malina an'le olona mihitsy hoe hiatrika fifidianana fa tsy hipetrapetraka tsoa fotsiny amin'ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena ary na ny atao hoe fanontaniana napetraka ireo base sy ireo olona mpitarika ireo moa zany de tena hoe tena fa vonona zay ary tsy zay ihany ny vonona fa mivahoaka rehetrarehetra mihitsy na ny olona nanohana amin'ny fanjakana reto tamin'izao fotoana zao reo de maro nefa atao hoe resy lahatra andeha anohana ny atokotiko Madagasikara anatevina zany atoko zany satria fantany ary tsapany fa tena hoe tsy mbola nisy fitondrana nahafa-posy tena hoe nijery vahoaka ary nampandroso amin'ny Madagasikara afa-tsy tamin'ny fitondran'ny président Marc Ravalomanana fanontaniana mipetraka foana zay ary ireo vahoaka ireo ihany de tena hoe mavaly an'izay zavatra zay zany rehetrarehetra zany no atao hoe anetahanana ny atao hoe vahoaka malagasy mihitsy zay mahita an'izao fandarana zao ny fahavononantsika rehetrarehetra tena hoe hiatrika an'izany fifidianana zany de zany rehetrarehetra zany no asa mbola miandry ny dis team, com team sy ny foko team eraky Madagasikara ary zay moa reo avaotsika mbola hiditra tamin'ny atao hoe fitetezam-paritra na nanaovana congrès régional ihany koa namana faniry fa zay ohatraohatra zao zany le sary tany Avaradrano mba ahafahantsika ihany zany mbola misy le sary tany Sabotsinamena faly fanjaka efa azo alefa fesa mbola tsy azo alefa ny tao Lasora ihany koa ny tany Mbomangakely ihany koa fa raha fahalalako an'reto zao rehefa reto zao ny tao Mbomangakely indray reto sary reto zany zao hitatsika eto de ngamba mena ihany nareo aloha mijery zao rao ny tao Mbomangakely hita mihitsy le hoe andro alatsinainy io andro fiasana andro andavanandro kanefa de tena nafohy fotoana ary sorana ny mpikambana tao Mbomangakely zay atao hoe fahafozany ny asa mihitsy ary hiatrehana ny atao hoe fionana ohatran'izao ahalalany hoe inona ny toromarika omenan'izy ireo inona ihany koa no fipetra tokony ho raisiny ary inona ny asa miandry azy zareo mba ahafahandry zareo manao zay asa manandrify azy eny anivon'ny commune sy ny fokotany misy anazy eny de reo moa zany nandray anjara fitenenana ny président dis team, ny vice président dis team, ny jeune team, ny femme team ary iny koa no atao isorana manokana an'ireo vehivavy tiako Madagasikara Avaradrano satria de tena hoe tena tafavory izy rehetrarehetra reo ary tena hoe efa vonona ihany koa satria mipitarika an'izy ireo zany de tena hita hoe tena mavitrika ary de tena hoe vonona amin'izay fiatrehana ny 324 reo vehivavy tiako Madagasikara sy ny tanora tiako Madagasikara ihany koa izany rehetrarehetra zany nefa tsy manakana mihitsy ary tsy miteny koa hoe tsy vonona koa ny lehilahy rehetrarehetra zay atao hoe mikarakara sy tompona andraikitra fa tena ao anatin'izany koa ny fahavononany rehetrarehetra reo zao ny dis team Avaradrano hitanareo de efa vonona amin'izany rehetrarehetra zany de isorana ny rehetrarehetra zay zavatra zay ary manetana foana ho hoe nisy hoatantsika rehetrarehetra any anasin'ny lisy mpifidianana mba ahafahantsika tsy tompotrano miony
ahafahantsika ihany koa tena mandray sy mifidy ny olona zay tikatsika fidiana amin'ity 3 ty satria raha ny zavatra nisy ny ainana tamin'ny 2018 namana faniry dia kivy ireo vahoaka malagasy nokatry ny zavatra niseho sy ny zavatra nisy dia tsy nirona tao anatin'izay atao hoe fifidianana zay fa dia tena mipetraka hoe nizany eo mitovy foana hay rehefa tena tonga le fitantanana hay tsy mitovy fa be deaibe mahasamy hafa lina izy anisan'izany ny vidin-javatra menaka vary tsy fandripalemana eo ihany koa ny atao hoe tsy fanananasa indrindraindrindra reny zavatra miseho tamin'ny tany sy fireneny reny alajaza resaka zazavarira vonolo le tseroa ary dia anisan'ny tena mampalahelo ka mila mandray andraikitra tsika isa-tokantrano fa rehefa ohatritsika ka vonona ifametanana hiaraka irona hiady an'izao atao hoe tsika hoe tena fahantrana zao dia minonareo fa tena hiainao anatin'ny atao hoe fahasambarantsika manomboka amin'ny heritaona indray zay ngamba ny zava-nisy tao avaradrano na manafanitry fa araka le lazaiko teo manomboka rapito zany talata vonona dia mitoy arak'izay indray ny descente ataon'ny distim ny tena moa amin'ny andraikitra miandray ty koa dia raha afaka midina any ndraindray tsy afaka dia efa mba misy an'le distim reo manatevina sy manao zay asa manandrify azy zay fa ny tsara ngambany mba hanamafisana kely rembo sary hitatsika amin'ny alalan'ny sary tsy mihetsika aloha mba asitsika sary mihetsika ihany le izy tonitranga tany Sabotsina Mena député Géry Randremolaina mino fa efa voninao le izy faly dia aorianan'izay hiditra amina lafinjavatra hafa amin'izay zany tsika satria ilaina mampahafantatra amin'ny fiainana antoky tahaka zany dia alefantsika vetivety ny tranga nisy teny Sabotsina Mena zany dia miverina amin'izay tsika rehefa aveo faly kiondalana lehibe no olalovan'ny firenena amin'ity taona 2024 ity dia ny fifidianana izay filoam-pirenena sy ho be ny tanàna araka ny lalam-pandrenana anjarany antoko politika no manabe ny olo-pirenena rehetra araka ny voafaritra ny lalàna mba hiomana amin'ny fiatrehana mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana izany no antony nahatonga ny tiako i Madagasikara distrika Navaratrano nanao fiaonana tetsy Sabotsina Mena androany atao hoe nitsona n'ireo mpikambana tiako Madagasikara zay mandrafitra ny Comtim sy ny Fokotim eto amin'ny commune Sabotsina Mena dia nanaovana ny lamezana toromarika an zareo amin'ny atao hoe fanetanana ireo olona na ny baziny tim na ny mpiarabelona na ny mpiaramonina ihany koa amin'izay fanetanana ny olona ilotraka isokatra anarana amin'isy mpifidianana izay satria mbola nitarina hatramin'ny faraka amin'ny 30 volana janvier moa zay atao hoe fisoratana anarana anatin'nisy mpifidianana izay dia teo ihany koa zany no efa 2023 dia tena hoe taona hiatrehantsika fifidianana dia eo koa rehefa manetana ny olona sahady mba handray anjara sahady zany amin'izay hoe anjara briky na hoe anjara asa na anjara andraikitra ny tsirairay manoloana ny fifidianana zay ho ataontsika amin'ny 2023 satria raha ny atao hoe nifidy tamin'ny 2018 iny dia atao hoe BDP ny olona nefa tsy nazoto tanatin'izany hoe hifidy zany tsony dia izao zany ny andraikitry ny tim sy ny baziny tim ihany koa na ny barao any Comtim sy ny Fokotim dia tena hoe manetana andreo mpialabelon'ireo handray anjara amin'izay fifidianana izay amin'ny fotoana zay anaovana fifidianana zany iverina amin'ny vahoaka ny fahefana afaka fito volana eo noho izany vahoaka maneho ny safidiny ao anatin'ny fahamatorana no ilaina ho hiatrany ny fanazavana tsy ny teto Sabotsina Mena ihany no efa nanaovana tahaka izao fa efa niatrika izany ihany koa ny komina Alasora, Anjevagara, Ambohimangakely ary hitatra amin'ireo komina misa 12 mandrafitra ity distrika ity izao asa izao raha ny fanazavana hatrany misaotra mifalitsika amin'iny sary iny fa zava-dehibe ny hafahana zany manatotosa hetsika ohatran'izany satria ny tanjona zany hitantsika amin'ireny zany ina moa ny zavatra ampitaitsika amin'ireny dia hoe miditra tsehatra mihitsy ny mpikatroka rehetra ho an'ny antokotiko Madagasikara akoatran'ny hoe mpikatrika ato anaty ny mpanohana ireo olo-pirenena rehetra zany midina ny fotona mampahafantatra zay nge le hoe inona moa zany ny resahantsika an'izy dia le hoe le fiainana antoko hoe zay le hoe manao an'ilay sensibilisation zany amin'ilay mpikambana ao aminy manao communication ihany koa zany reny zany
dia communication sensibilisation atao reny indrindrandrindra ho an'ilay fifidianana zay atra atsika tokony amin'ity taona ity dia ny fampidirana ho an'ireo mpifidy ka miainga avy amin'ireo mpikatroko zany mpikatroka amin'ny fampiresaka ho an'ny isam-baravarana ho an'ny isa-tokantrano ho an'ireo mpiray vodirindra ny amin'ny hoe jerevo na manatona ho any amin'ny braopokotany samihafa any mba ahafahana manoratra ny anarantsika satria tsika efa niresaka foana teto hoe dingana voalohany ary tsara tare indrindra anatin'ny dingana zay atrentsika dia ny fanoratana ny anarantsika ao anaty lisy mpividiana iny adidy manandraikitra lehibe iny ndraisiny antokotiko Madagasikara ihany koa ao anatin'ny distrika Navaratrano tsy mipetra-potsiny mpikatroka atsimo sy mpitarika atsimo efa hitantsika zao Ambohidratrimo tena nitety vohitra mihitsy ny distima Ambohidratrimo sy ny tanora tima atao Ambohidratrimo ohatran'izany koa Tetsavara Tsimorano tena nitety tanàna mihitsy miaraka ny t-shirt hoe misy ratinareo anarana manaitra ny olo-pirenena ny antokotiko Madagasikara ihany manao an'izany député Géry ny tsy fantatro ny sasany ve anao an'izany sa etehatra amin'ny alabato antsika dia hoe ndao apresiana ny olo-pirenena satria tena zo sy adidy ny miatrika fifidianana maraparana an'izay député Géry zay indrindra no antony hoe anitanaovana fidinana fotonotra reny namana vaniry mba afahana zany mampita zay afatra zay satria reny olona mivory teo reny sy natsona reny tsika miteny zao fa midiny eny fokotany midiny isaky ny isam-baravarana eny manao zay fanetana an'izay zay moa zany ny antony sy le rafitry ny atokotiko Madagasikara zay tena hoe ratsa mangaika manerana hatrany amin'ny fokotany dia efa manao zay asa zay zany le ekipa ireny ary sorana izy ireny satria araka le lazaina teo tena vonona izy ireny ary tena hosa izy ireny anao zay asa sy andraikitra napetraka tamin'izy ireny zany dia io zavatra io zany tena hoe eraka Madagasikara no anaovana an'izay fanetana an'izay fa tsy hoe ny Avaradrano ihany ny Anatsimondranona Ambohidratrimo dia manetana ny mpikambana rehetrarehetra ihany koa tena hoe mba andrainy andraikiny isaky ny commune misy azy sy mifokotany misy azy ary indrindrindrindra commune misy anazy fa dia misaotran'izy ireny amin'izay atao hoe fandraisana andraikitra sy ny fahavononan'izy ireny hiatrika zay asa miandry azy zay niara misaotra betsaka ny député Géry tsika fa mandeha moa ny asa eny ary député Géry vaovao goavambe koa tamin'ny farany herinandro nisy vaovao nafinaritra be nanomboka tetsika zoma dia mbola nitoy sabotsy le vaovao goavambe misy tantoliara farapara misy aloha izy ty voaresana satria tena zany zavatra mahafinaritra ka ny solombavamboaka moa mihitsika efa andalana ry zareo Filomarika Ravalomanina efa eto tanàna arabainareo antoliary any na vita goavambe mihitsy manova ny fomba fijery ara-politika ny zava-misy antoliary ny amin'ny fahatongavany Filomarika Ravalomanana tamin'ny lakamisy dia nisy ny conférence débat ny zoma ny sabotsy fantatsika ny zahatrandritsanga zany fionana lehibe misy ao anatin'le congrès patra député Géry sady mandefa sary ihany faly raha possible ao anatin'izay ny amin'ny hoe ny afatrafatra sy ny hoe message politika ngeza be sy ny amin'ny hoe dia ahoana sy ahoana indray ny toyany mino afa mieux placé ihany ianao afaka iresaka zay tokony resana zany satria miandry atsika Madagasikara akoatriny hoe miresaka raharaham-pirenena tsika mitondra fanankiana antsika eto mitondra vaovao tsy maintsy resahantsika ny fiainana antoko satria mandeha ao anatin'izay hoe azakazaka aray tosika zay tsika satria tsika efa nanambara hatramin'izay fa hoe olona vonona iomana itondra fanjakana dia sady mandeha ihany ny sary député Géry zao atao hoe hitantsika amin'ny sary zao ny atao hoe fionana tamin'ireo mpikatroka ny tokotiko Madagasikara atao Tuliara io zany karazana anaovana an'le congrès paritra raha zay ny azo anazafana anazy namana faniry reo olona eo da atao hoe tena tsombo ny trano tamin'ny fotoana eo ary misy afatra nampitany président Marc Ravalomanana tsy haiko hoe efa tonga dia misy feo ve le vidéo namana faly alefaso ary alefaso faly zany izahay mba moka le fotoam-pifidianana satria tsy maintsy atao amin'ity dia mba avoay horetany ho ren-danitra hoe amin'izao no tokony ary tsy maintsy anaovana fifidianana tsy anjaranay ny manely zay daty omenareo fa anjaranay no miteny aminareo hoe avoay le daty na ny tety andro anaovana fifidianana telo no atao mba hahafahanay koa miomana zao vao nisy
congrès party indray tamin'ny taona vaovao ty koa mbola miantso anareo zay raiseny raha mbola inareo ny ao dia hovay ny rafitra fa tsy matoky anareo zahay tena tsy mahatoky zahay ny antony tsy atoky isanay dia zao nahitsy zay fa dia tena aza na ianareo ny tsy mahafeh le teknika entina ny manana n'le fifidianana nandareo ny tsy manana ny fahaleovatena marina le hoe maseny enareo zany zany manana ny maizy azy zany commission national électorale indépendant ka mandépendant nareo ny tsy ao dia ako vilavilaka sasa fotsiny nareo dia tsy afaka miteny tsy afaka manoatra zay mahatokana hoe tsy indépendant ianareo areo reo le recommandation toromarika zay nomendreo le mpiaradia amintsika na ny communauté internationale na ny sadek na ny vondrona union africaine na union européenne na ny américaine na ny japonais hoe mba ataovy mazava tsara aloha ny toerana sy ny fotoana ary indrindraindrindra ny androm-pifidianana amin'ny alany enina ihany koa zahay miantso hoe mba ahafahantsika miroso marina amin'izany hoe filaminana fifidianana ary fanekena ny voka-pifidianana dia miantso zay hoe aoka re mba isina ny dinika ifanakalozany hery velona sy ny mpanao politika rehetra ianareo mitondra fanjakana aleo miresaka aleo mijery zay tokony amanany zany zavatra mety hitrango zany na meloa ny fifidianana mandritra na oarina fanamby lehibe ty ataontsika ty fanamby lehibe nataonareo tsy maintsy sa isika mijoro tsy memitra mihitsy fa hoe zao dia zao ary matoky efa vitanareo vaty zany matoky efa vita mivoaka malagasy zany matoky efa vitan'ny ao Antananarivo zany hoe zao nataontsika fa tsy ho fendrifendrona lava tsy rarahonana lava zao tsika tsy zay dia davina dia hoe milamintsika mbo mandeha amin'ny ara-dalàna manaraka tsara lalam-panorenana tsisy atoronareo lalam-panorenana eto zahay zay mahay azy tsy atorona aloha ny lalàna tokony mifeh zany fe-potoana iasan'ny fotoam-pirenena zany malala koa zay hoe 10 taona zany fotoana iasan'ny ben'ny tanàna sy mpanolotsaina 4 taona zany mahalala izahay mahay izahay ary mavity izahay toa tsy ohatry zany mantsy zava-misy ankehitriny fa ny zava-misy ankehitriny to sangisangin'ny sasantsika tsapatsapain'ny sasantsika ampitahorin'ny sasantsika tandremo io aminareo hoe misy fotoana ny zavadrehetra ary misy fetra ny zavadrehetra hitanareo tsara nataonay teto Tulia no ataontsika rehefa avy eo arao ny lalàna ireo olombitsy mahazo tombotsoa manokana amin'izao fitondrana izao sisa no samilaza fa mandroso i Madagasikara ho an'ny 90 isan-jaton'ny malagasy dia fantrana lalina no iainana isan'andro sakafo tapakibo miaraka amin'ireo olana sy tebiteby tsy maintsy atrehana isan'andro tsy irery ianareo hoy ny Filomarika Ravalomanana ary aza manaritoky ary any amin'ny faritra hafa ihany koa indrindra fa ny eo Antananarivo dia zao ny hafatra ataoko aminareo alaivo tahaka nataondrareo taty Tulia tena azo alaina tahaka taty Tulia ny tany Antsiranana ny tao ao Fianaratsoa ny tany Abongolavo satria samy vonona daholo olondreo tsy maintsy mijoro isika hoe aminareo amonjy an'ity firenena ity ary tsy maintsy milaza marina isika satria marina dia marina foana marina tsy mba maty na dia toa maizina azy ny hoavin'ny Madagasikara sy ny hoavintsika aza matahotra nareo fa raha mbola misy koa farany tsy ho very ny fanantenanao koa manana fanantenana fa vonina aho anao arak'izay azo atao hoe aminareo amin'ny sisa mbola men'Andriamanitra amin'izay andro sisa mbola omeny ahy tsy maintsy mandray andraiky tsika rehetra nefa mitsiraray aby fa anangana firenena vanina isika anangana vahoaka manana maizy azy averitsika indray tsy hanao andrakandrana mihitsy amin'ny fitondrana an'ity firenena ity tsy hanao andrakandrana mihitsy amin'ny firesana amin'ny vahoaka malagasy ary tsy izao zany
no mbola mila zavatra hafa akoatran'izay ampandrotsonina sy amonjena voaka malagasy ny firaisakina atsika ihany firaisakina anareo ihany tsy tokony atao ambanin-javatra io satria iraha malala zavatra misy tena maika tsy maintsy ataotsika zany a dia ny manentana ny olona ho ny tonga taona rehetra mba anoratra ny anarany amin'ny lisitry-mpifidy ary amafiso hatrany fa azo antoka tsara fa tsisy dispelina ny anaranao. Lanonana telo sosina no tanterahana teto Toliara-Androany. Teo ny kongresy ny Antoko-Tim Ratsimo Andrefana. Ateo ihany koa ny fankalazana ny 20 taona ny Antoko-Tim izay narahana fampiatsahivana antsary ireo lalana sy asa-pampandrosoana vita sy nolalovan'ny antoko. Fifampiarabana noho ny taona vaovao. Nahazo fanomezana avy amin'ireo mpikatroka Tim ihany koa ny filomarika Ravalomanana ary izy kosa dia nanolotra ombro sy vary dimy gony ho an'ny vahoakan'ny Toliara ho mariky ny nofikena amin'ny tampihavanana. Ino no zava-misy zany tany Toliara sady toromarika ny afatra lehibe ny men'ny filomarika Ravalomanana député Géry Randremolaina mino aho fa mifandraika amin'izay avy hatrany ilay faneho-kevitra ao zany sady resakitsika datim-pifidianana ny resakitsika fahamelona ino zany toromarika hoe tena soratiny anarana sisa dia lasa ny azakazaka ny Antoko-Tika Madagasikara ohatrany hoe distrika Avaradrano zany tany any koa. Eto aloha dia mamela kely ianao namana fanidra ohatra ka hoe iaraba manokana ny vahoakan'ny Toliara sy ireo ekipa indrindrandrindra i président Ravalomanana sy ireo ekipa tany Toliara eo ihany koa ny député sy ny bureau politique satria zavatra anisan'ny nafinaritra ary tena modely ho an'ny mpikatroka sy ny vahoakana Madagasikara ny zavatra nataon'ny tany Toliara zava-dehibe reny satria maneho ny heviny ary tsy manaiky lembenana tsony amin'ny fanakatsakanana sy amin'izay mety hoe faneriterena amin'ny mety safidy na ny zavatra tokony atao ary dia hitantsika moa reny teny an-dalambe rehetrarehetra reny tena hoe vonona ny olona ary tsy azonao atao nininona tsony ny olona amin'izay mety foto-kevitra hijoroany na mety ho faharesen-dahatra ho an'le olona zany dia zavatra nafinaritra tena makasitraka anareo avy any Toliara ary tena bravo ary iny olona zay président hoe modely reny ho an'ny Madagasikara manontolo dia tsika ny faritra hafa ihany koa zany efa miomana sady amin'izay mety ho fidinana hoeninareo eny ihany sy amin'ny atao hoe fiona nanaovana an'izay congrès paritra zay amin'ny faritra maromaro ka dia efa mampiomana anareo zany ny mpikambana sy ny bureau politique ihany koa ny solombavam-bahoaka amin'izay mety ho fidinana eny fotony eny amin'izay anaovantsika ny congrès paritra izay ka dia mankasitraka be dia be ary maneho kokoa manokana ny député namana rehetrarehetra zay tanytany député Fetra, député Alain, député Rambosalama, izy koa ny député anankiray tsy voatonga teo ifeno misaotra anao rehefa da zay ary izahay moa dia misy andraikitra hafa ihany koa natao taty zay no tsy nafahana fa dia mankasitraka amin'ny atao hoe fisolotena ny solombavam-bahoaka rehetrarehetra tany amin'ny vahoaka Toliara tany fa dia solombavam-bahoaka Tim moa iray ihany tsy mivaky fa ny andraikitra fotsiny samy manana ny azy ka dia tena zava-dehibe reny namana faniry ary mendrika io dia raina ny vahoakan'ny Toliara tamin'ny atao hoe fionana tamin'ny président Ravalomanana nafahana nanao an'izay congrès paritra izay. Tonga dia tsofoka avy hatrany député Géry ny tetiandrom-pifidianana zany tena anisany napetraka amin'ny filomarika Ravalomanana tamin'ny faneho-keviny tena avoay ny vola aloha tsy ampy tsy manana ny seni fantatra fa fifidianana telo ny tokony ho tanterahana amin'ity taona ity 5 taona no mandahan'ny filoham-pirenena tokony hanatanterahana fifidianana, 4 taona mandahan'ny ben'ny tanàna tokony hanatanterahana fifidianana. Zay le tenentsika fifidianana telo tory voalohany amin'ny présidentielle dia tory faharoa amin'ny présidentielle ary ny ben'ny tanàna izany tsy maintsy miomana an'izany teti-bola zany sahirana raha teti-bola le seni ary zany tsy mampamaly eo tena azy fa olona ngeza be ko amin'ilay fomba fanoratana anarina ny latlisy-pifidianana satria raha ny fantatra zany mbola voanefatra 200 député Géry hono zany mbola sarosarotra ny lazana zany satria mitady mpifidy any amin'ny 10 sy 13 tapitrisa ny fitondram-panjakana na ny seni ihany koa zany 13 500 000 zany mbola zarazara raha misy
raha zarazara tamin'ny desambra teo moa zany 5 million mahery mifidy 5 tapitrisa mahery ny hita zany misy miteny hoe 20 tapitrisa izy zao nefa ho tapitra mifaraiky amin'ny 30 ny volana janoary le fisoratana anarina ao anaty lisy mpifidianana mbola sarotra ihany zany asa zany na izany naty zany takitsika nisy iny zay teto andro mpifidianana zay a député Jerry tena io anisan'ny mametram-panontaniana satria raha ny tety androm-pifidianana na ny daty anaovana ny fifidianana mbola tsy mivoaka hatramin'izao a mametram-panontaniana isy marina ave fifidianana sa tsy isy amin'ity taona ity ohatra izay koa ny teti-bolam-panjakana ny teti-bolan'ny seni moa zany a zay hoe tsy ampy atrehana an'izay fifidianana anankitelo mifanesy zay ka zany rehetrarehetra zany a dia ao ve le tsy fahavononana sa ao mihitsy ve le tsy finiavana fa raha ho anahy manokana tokony efa mivoaka izy io na tamin'ny herintaona ary namana faniry a mba hahafahan'ireo olona zay mieritreritra io latsaka ho fidiana miomana amin'izany daty zany hahafahan'ny vahoaka malagasy ihany koa mahafantatra sahady zany daty zany a mba iomanany vahoaka malagasy satria vahoaka malagasy hoe miomana mba tsy teny hoe mba mety misy tsy manan-karapanondro rovotra ny karapanondro mety hanao karapanondro izy mety misy ihany koa tsy tafiditra anatin'ny lisy mpifidianana zay hanetanana ny retraretra foana moa zany a mila fiomanana ny olona pirenena tsirairay a de zany a no antony hitakina hoe mba avoay ny daty mpifidianana ahafahan'ny vahoaka malagasy mieritreritra sy mandinika ny zavatra tokony atao a eo ihany koa ny atao hoe fiomanana zay kandida araka le efa nilazaina teo io daty tsy mivoaka de anisan'ny tena baraingy be dehibe io am'mpanao politika na manafanitra satria raha ny zavatra misy amin'izao fotoana zao de hoe isy voena ve ny fifidianana sa tsy isy raha ny atao hoe fanontaniana mipetraka amin'ny olom-pirenena tsirairay avy am'mpanao politika indrindraindrindra vonona ve mifanjakana anao an'izay fifidianana zay sa tsy vonona raha ny fahitana an'le vola ao am'teti-bolany seni ihany koa zay hoe tsy ampy hiatrehana an'izay fifidianana zay a zany rehetrarehetra zany le tenenina sy takiana foana hoe tokony natao foana io fikoanam-dom-pirenena io rehefa ohatra ka tsy hain'ny fanjakana sy tsy vita amin'ny fanjakana zay atao hiatrehana ny fifidianana amin'ity 3 ty satria takiany lalam-panondrenana io hoe isaky ny 5 taona tokony isy fifidianana filoham-pirenena isaky ny 4 taona tokony isy fifidianana be ny tanàna isaky ny 5 taona tokony isy fifidianana solombavam-bahoaka ka andraikitra sy atao hoe takiana amin'ny mpitondra fanjakana zany a ny atao hoe famoana ny calendrier électoral na ny daty ny daty mpifidianana mba hahafahan'ny retrarehetra miomana ka tsy fantako ianao na manafaniry manana soso-kevitra na manana mety atao hoe fanakianana ihany koa manoloana an'izay atao hoe tsy fivoahan'ny daty mpifidianana amin'izao fotoana iresahantsika eto zao ka hatramin'izay manko zany a ho ana hoe honnêteté zany sy hoe mba tianao zavatra tsara zany a ny nahazatra hatramin'izay député Jerry de hoe herintaona mialohan'ny fifidianana dia efa mivoaka ny daty mpifidianana zao nge tamin'ny taona 2014 vao nanao fianiana ny reto mpitondro reto de efa nahafantatra avy hatrany fa isy fifidianana amin'ny 2023 dikan'izay efa voomana tsara avokoa zany reo a tety androm-pifidianana rehetra ny seni de tamin'ny herintaona tamin'ny volana oktobra tamin'ny herintaona no tapitra mandat ary nisy ny fananganana seni vaovao dikan'izay efa tokony tao anatin'ny fandarina asa voalohany ny nametraka daty mpifidianana etrehana ny 3 zao zany tsika député Jerry raha ohatra ka any satria ny lalam-panondrenana sy ny lalàna feo fifidianana de miresaka mazava tsara tsy ahafahana manao fifidianana ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra dikan'izay ao arinany desambra faraparan'ny novambra miakatra desambra any tsy aza anaovana fifidianana miditra janoary de eo zany ny olana manao compte-rebours miempotra zany itsika zao a efa fahaenina ambe folony volana janoary zany hoe efa misasaka ny volana janoary tsy mbola mahitsika député Jerry teto androm-pifidianana dikan'izay azotsika eritreretina ny aminy hoe eo aloha de efa tsaraina avy hatrany le ina moa zany le toetra an'le seni indrindrandrindra lay fanjakana zay miara-dalana amin'le seni zay mpamoaka vola iasan'le seni ny bailleur hatramin'izao ny PTF mianahana tsy te hiditra anatin'le raharaha satria fatany fa tsy milamina ny eto an-tanàna le seni tsy afaka mandroso amin'le vola kely eo an-tanana zay mitady hoe triple eo lay a
na hoe ataovy telo e na avy telo eny lay vola entina etrehana fifidianana de hita zany le mauvaise foi le fitondram-panjakana am'izao fotoana zao tsy te hiatrika an'le fifidianana de eto manko le izy zao mampamehana izy député jere 7 nijoro nyfanoenina ny RMDM tiako Madagasikara 20 raiky am 20 tamin'ny hetsika rehetra zay nataon'ny tiako Madagasikara sy ny RMDM na andalambe io na anaty trano de ozy ny vava ny fitondram-panjakana sy ny mpanohana fitondram-panjakana miandrasa fifidianana 2023 miandritsika fa aza manakorotanareo zenga nanakorotana itsika ne naneo hevitra e fa tonga le 2023 ay ve le fanjakana ny tsovonina e ary tsy mety mamoaka calendrier électoral isika maneho fahavonona tsy misy antoko ohatry ny antoko tiako Madagasikara mitety faritra am'izao fotoana zao ary manentana ny olona hisoratra anarina ao anaty lisy mpifidiana akoatra ny antoko tiako Madagasikara de ny senia angambana mampiseho an'izay fahavonona an'izay sy fahasahina fa le fanjakana le olona miaraka amin'ny fanjakana le antokony kanosa izy menakavy moa miady atrano famingana anaty eo zay efa tamin'ny 7 nefa nafantatra fa 2023 misy fifidiana vonona zany atoko tiako Madagasikara ary miteny aza emitra fifidiana io fa amboary atsarao rafitra ikarakaran'izany député Jere zay mihitsy le izy io foana igny takina hoe le seni ve vonona ihany ko atrika le fifidianana ny fitondram-panjakana ve vonona raha mifahitana anazy zany raha hoe tetebola seni tsy ampy anjara fanjakana angamba no mijery an'izay hoe ahoana fifidianana tsy maintsy atao ahoana fomba hijerevana io tetibola seni io zany ahafahana amroso am'izay fifidianana zay ary marina mihitsy le tenenina namana faniry teo hoe ny atokotiko Madagasikara de nanaja mihitsy hoe tsisy fanongana mpanjakana zany mandrapatonga 3 fa aloha tena hoe miandry fifidianana satria ny président Marc Ravalomanana ny zavatra niantra taminy tsy tia no atao amin'ny hafa ihany ko de niandry 2023 ary reny ho takina mihitsy avoay daty mpifidianana tetiandro mpifidianana ahafahany rehetrarehetra miomana satria ny fifidianana ihany no ahafahana mitatana nyty fireneny teraka ny tokony izy fifidianana madio sy mangarary re takin'izay de anjarany rehetrarehetra zany miezaka manao an'izay amin'ny famarinana manao an'izay ampamendrehana araky ny andraikitra zay napetraka tamin'izy ireo ka ny am'ty tsy azo ekena tsony tompoka zany hoe fifidianana isin'ny alabato na fanodikondonana ny safidim-bahoaka zany ary ny vahoaka malagasy mihitsy tsy manaiky an'izay tsony am'izao fotoana zao satria arak'ilay tenena hoe tamin'ny 24 izy de tsy mifidy tsony fa hoe mitovy foana zay eo de araky naveriko le mandeha ty hoe tsy mitovoka le fitondrana rehefa tatyariny hoe hafa le fitondran'ny président Ravalomanana nydika zay zavatra ray alao ny soratra anarana alao anentana ny olona rehetrarehetra fa ilaina kay no mifidy ilaina kay no mandray andraikitra amin'ny fifidianana mba ahafahana mijery sy misafidy reo olona zay tena tianao hitondra le firenena ka zany rehetrarehetra zany no mila moarina mila itsy ny fomba fiasa ho an'siny ao ihany koa ny ACC de ao ihany koa ny ministera zany zay tena hoe ministera misahana zay atao hoe fifidianan'izay ka io aza mieritreritra tsony zay mbola hoe eritreritra eny anao zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy firenena fa ty 2024 ty tena taona tena hoe ady ho an'ny voaka malagasy taona tena hisafidianany voaka malagasinay zay hitondra ny tany sy ny firenena ary zay hoe vahoaka maro anisa mifidy zay de tsy anaiky fanodikodonana valim-pifidianana tsony satria zay ny resaka eny hoe zay namana faniry eny amin'ny bazy eny eny amin'ny vahoaka zay idina ny teneny fotony eny ka tsara ihany no mametrapetraka an'izay sao de mbola misy mieritreritra an'izany fa reo vahoaka reo mihitsy no tsy anaiky an'izany tsony eto amin'ny tany sy ny firenena eny ary de makasitraka ny député Géry Randrimolaintsika tao anatin'izay ora iray mahery niarahany tamintsika teo zay namanarina mbola everina amintsika satria maro be koa ny vaovao vao manomboka amin'ny farany herinandro akoatra ny farany herinandro de mbola everina eo ihany zay serina rehefa aveo fa de amin'ny lalana ny député Géry Randrimolaina aloha zany tsika everina fa amin'ny herinandray de tafaraka eto tsika député marina de mahazo avao navaradrano ray ny mpanaraka atsika eto maneo zay ato hoe fisorana ny vahoaka malagasy ny eno sy nanjoy izao fandarana zao
misy fotoana moa ny zavadrehetra tapotra ny atao hoe anjara-pitenenako tamin'ity famakafakany ity fa de mirary soa antsika avoaka malagasy ry mandra-piona sy mandra-pitafa indray a de samy tompoko tahin'Andriamanitra. Ya makasitraka etontsika zany de manao kokoa ny zokobe zay donakely miaraka ny DVD jery zokobe naina Corneille Tomasinany manaraka amin'ny vatana amintsika ry Joël ry Zora Marjona maro be mihitsy ny namana de anaovantsika courage manokana itaty Renault Clotilde izay any inona moa le Puy en Velay toerana lavidavitra zany tsy salama izy fa de omentsika an'izay koko manokan'izay izy de bon rétablissement taty satria mpanaraka amin'ny fandarina ianareo de mena foana zay hoe firaretso mahafinaritra zay ny any Brest misy mpanaraka antsika ihany koa ny any Cassan any maromaro izy mivady mpivady daholo mpanaraka antsika malagasy tsy manadio ny tandrazana de arabaina etsy analakely etsy ry Ratovo Rina Soa Ratovo Arinjaka tena ry rabe milolo eny Ambohimanarina eny ry député Todsoa eny ry madame Zo Akazondandy de eo ihany koa ry Mamijo Madaranjarivo maro be anareo tompoko meno avatsybedy raha ohatra ka tsy voatonoko mpanaraka ty fandarana ty de akasitrahana trany ny fiderantsika atao anatin'izay fandarana izay ny fiatombohan'ny herinandro vao manomboka tonga de mirakaraka be mihitsiny iny aloha ny efidzika mi faran'ny herinandro akoatrany mitokona ny mpitatitra camion transporteur zany camionneur zany iny amin'ny lalam-pirenena faharoa iny namoaka teto any rehefa voatery ny vahoaka moa zany amin'le lalam-pirenena ratsy ny lalana rehetra mety andefa azy faly rehefa aveo ny karazan-dalana ratsy zany Antsirabe Sonirarina zany ane ratsy zany ny RN6 ny RN4 oy ny RN2 tsy resahana tsony ny RN7 maro be ny RN10 ny RN9 any amin'ny RN13 rehetrarehetra iny moa zany de feno an'izay hoe tena loza mpiarakodia maro be izay hita zany le faratsy ny lalana anatin'ny vanim-taona fahavaratra fa hono namoaka calendrier fanamboaran-dalana tampoka eo anivon'le ministère ny travaux publics rehefa voatery ny vahoaka hoe jerevo ny lalana ratsy ataonareo jerevo ny lalana ratsy iaina mivoaka malagasy de namoaka calendrier ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra rina no anao lalana hono le fanjakana tena mahavariana sy mahatalanjony fa ao anarany lojika ny reto olona reto de mitanotanisa RN2 RN5 RN zao hoe sinsis de fanina ihany tsika zay indrindra ny tety androm-pifidianana no andrasana de ny tety andron-dalana ny avoaka atao anatin'ny fahavaratra de zao misy raha mandremy be mandefa afatra amintsika mbola tsy ny raisina akory nyreo dega tamin'ny aminaty sy batsy iray tonga teo zao avindray saison cyclonique tsika zao de inona ary le teo mbola tsy vita ny fanarenana tamin'ny aminaty sy batsy iray ho avindray tirina ny rivodoza manarakaraka tsy balita tsika tsy miresaka zavatra ohatra zany tsika tsy miresaka rivodoza fosika zany cyclone fake tsy miresaka an'izany tsika balita efa maty fa mahavariana mihitsy le lozika an'le fanjakana nefa nisy vola be azo anaovana posta ina moa zany aorinan'le rivodoza fanarenana zay indrindra nisy volangy azo tsika poste covid de poste cyclonique zay cyclone zay misy vola fa aiza le vola tsy mbola vita ny fotodrafitrasa tokony ho arenina fa eo avy manaraka sahirantsika ao anatin'ny vanim-taona amin'ny maintany tokony hanao lalana le fanjakana tsy manao lalana itsika ny tabataba ny RN2 io na naovana fihetsiketsehana mahery vaika hoe anomboka ny RN2 2022 mandeha ny appel d'offre ka ny dofotra le appel d'offre rina dofotra le appel d'offre ane de zao vo anao appel d'offre vaovao ndray aty amin'ny volana febroary 13 de vita ny appel d'offre de inona ny afina mbola atao daholo reo procédure rehetrarehetra aorinan'izay
ahiditra amin'ny antanatohatry ny procédure normal ihany nefa rehefa miresaka autoroute de hoe misy fomba samihafa ny eny procédure fa tsy voatery anankiray e fa tsy hainareo le izy ahafahana aloha zany mametraka an'le vato fehizoro iny nefa tsy mbola misy akoriny zay hoe tena procédure normal zay fa vereverezindrozy eo le voaka malagasy da ohatra riny mihetsika mpiasa mpanjakana androany to manao conférence de presse mpiasa mpanjakana ny SSM da ohatra ny resaka sesesy tsy ampianatra zay mihitsy ka izy ity mantsy miatraika daholo zany amina hoe fiainana maro lafy ilay tsy fahombiazana eto amin'ny firenena mpiasa mpanjakana mpiasa privé rehefa hoe malagasy de miaina ao anatin'ilay fahasairanana zany zay aloha no zava-misy ka ino moa zany na manafaniry ho arahantsika eo ihany ny fizotrany satria mpanao gazety ihany koa mandehandeana mitrandraka vaovao dia ho hitantsika eo zany ny fizotran'izay fa somary iverena kely fotsiny le resaka lalana teo raha ny eto Madagasikara no hoe iakina ny toe-karem-pirenena zay mpitondra fandimby aloha de samy miteny daholo hoe raha i Madagasikara manokana de ny lalana no lalan-draha ny firenena ny lalana no ain-dehibe ny firenena fampandrosoana ny firenena lalana io lalana io zany misy karazany hoe misy lalana route nationale route régionale route communale mbola misy ny lalatany pavé inona koa béton e sisy lalana daholo zany rehetrarehetra zany fa ny zavatra tsy azo hoe amaivanina aloha sy disoina de hoe iakina ny fiainana ny lalana tsy hoe lalana fotsiny fa hoe lalana tsara sy lalana mendrika ny vanim-potoana sy mety ho an'ny malagasy io tompoko tsy tonotononina fahatany voaingana mihitsy zay no mba hoe ny resaka tamina ingénieur zany manapaizana momba ny tony tontolon'ny lalana tony hoe mba hazavao mihitsy hoe momba nyity resaka lalana ity momba ny Madagasikara de zao ny teneniny hoe io izy be dehibe ny zavatra famatotra ao anatiny misy resaka vola misy resaka toetrany misy resaka toetrandro misy resaka fahaizana mikojakoja eo le izy raha firenena sahirana sy manitra ohatran'ny Madagasikara de manana ny lanjany lehibe ilay fikojakojana zany hoe zay mba kely ananana aloha zay efa eo dia ilaina ny mikojakoja azy tsara mba tsy andanimbola be rehefa any orina zay mba misy lalana tsara aloha zay mba vita tsara de kojakojaina iny aloha tena hoe karakaraina tsara isika efa tsy ampivovokaina itsika efa tsy manambola firy itsika efa firenena manitra fa ny zavatra misy de zao ilay efa misy eo de tsy araka ny tokony ho izy ny fikarakarana sy ny fikojakozana resaka entretien iny ohatra ny tenany olombelona ihany izany tsy arary na olon-dehibe na kely na antitra na vehivavy na lehilahy na ankizy na inona tsy maintsy marary de rehefa marary ianao zany dia tsy maintsy tsaboana iny le fikarakaraham-batana iny de ohatran'izany ihany koa tompoko ny fotodrafitrasa maro samihafa lalana eto amintsika ndeha ho raisitsika hoe le lalana efa vita zany hoe io zany hita amin'ny maso hoe vita tsy jerentsika hoe manahoana ny teknika nanaovana an'io hoe sinsisy natao réception technique e zao hoe nitokanana e nanaovana nakana artiste e nandindy e sinsisy e de nanaovana fety be de io zany le lalana de rehefa vita le lalana tsika malagasy ko moa manana an'izay toetra tia vao izay falifaly fotsiny rehefa mahazo zavatra hoe mahavita zavatra fa ilay fikojakojana sy fanaraha-maso eo amin'izay le tena fahavoazana de ny lalana eto Madagasikara eo amin'ireo efa vita zavatra hita zany ny tena hoa mpanao gazety mandehandeha tsy eto Antananarivo mandehandeha hatrany amin'ny faritra rehetrarehetra any ny aretiny voalohany aloha matetika ingénieur ho amin'ny teny zany no ny antony maro samihafa ny hafanana ny rano tsy fikojakojana isan-karazany de mitritra aloha le lalana aloha hitondrantsika fanazavana ohatr'izay mihitsy de rehefa mitritra le lalana de misamaka de avy eo misy lavaka kely de mitombo le lavaka de avy ny orana
de me mitomby ihany le lavaka de avy ny orana tonga ny hafanana be mandeha ny taona azy isan-karazany vesatra camion sisa de me mitomby ihany le lavaka io lavaka me mitombo io tsy misy ny fiezahana ingakaingana aloha zany hoe tonga de hoe ikarakara an'izay tonga de hoe atao entretien fa ny zavatra misy eto amintsika mitritra de lavaka kely de lasa lavaka be de le lavaka be mbola mitohy ihany de tapaka le lalana nefa rano lasa tapaka zany le resaka goudron tiano tenenina amin'io de zay de ohatran'izay de mitombo de rehefa tsy ara-potoana ilay fikojako zana satria ao anatin'ny fikojako zany zay de inona zavatra mitranga mitady vola lasa ohatrany hoe atao fitadiavam-bola ilay fahavoazana de rehefa itsina ve zany resaka am'izay fanontaniana mperaka de hoe atao fanainina ve zany ty zavatra ty atao fanainina ve ilay tsy fikarakarana ara-potoana an'ilay lalana fa lasa fomba atao hitadiavam-bola rehefa mandroso ny fotoana rehefa mandroso ny fotoana satria zao rehefa potika tena potika io lalana io iny hoe tsy maintsy amboarina foana de mandeha indray de fitadiavam-bola indray fa melohan'ilay fahampitena nanahoana ny entretien nanahoana ny fikarakarana an'ilay lalana io zany de ahitana taratra ny fomba fiasa sy ahitana taratra ny politika mihitsy politika mpampandrosoana politika mpanjakana mantsy zany satria misy hoe tena zavatra sehatra lehibe ao anatin'ny firenena zany zay resaka hoe fikojakotsa zay io raha ny zavatra eto Madagasikara de tsy ny lalana ihany fa misy tenenana mihitsy eto hoe ny malagasy tsy mahasoa zavatra tia vao io zany ataony réception ataony fitokana anaovana fety sy ny sisa fa ny fikojakojana an'iny de tena tsy ao mba nisy any ny fotoana mba ny andanana tany ivelan'ny tany tamina firenena vitsivitsy tena moa zany mpanao gazety de hoe mpanao gazety mandehandeha ao anatin'le asa zany de misy moa zany eto Madagasikara efa nandanana toerana marobe tao anatin'izay efa 20 taona nanaovana gazety zay de mandehandeha zany mikaroka vaovao mitrandraka vaovao mijery ny zava-misy de misy io ny fotoana ny nakanesana tany ivelan'ny tany fa ny ivelany any tompoko mipave mandeha amboniny ianao tena misosasosa mihitsy fa tsy ohatrany eto amintsika raha resaka hoe pave ny eto amintsika jerenao hoe pave le izy ny tsy hoe resaka hoe pave de hoe lalana ambany qualité zany tsy zay mihitsy fa na pave io na béton io na goudron io na inona io tokony tena hoe misosa tsara lama tsara fa ny any ivelany any be deabe ny pave lalana vita amin'ny pave amin'ny vato zany vato aravitravitra vato atambatambatra fa tsy de maheno mikorotana zany ny fiara zao anao mandana ny pave maro eto Antananarivo sy ny manodidina rehefa hoe pave mandana moto mandeha fa mivada aholy korotana daholo na fiara na ina efa tsy hita zay atao hoe lalana tsy maintsy andalovana moa zany le pave de sasa zany misy midongona kely de misy miendaka de raha vao tsy may ianao de mipoka mafy be ao ambany fiaranao dikan'izany tsy ao ny fikarakarana an'ilay lalana zany fikarakarana le izy manaraka ny ara-potoana tsara de inona natao andrasana efa potika be de hitady vola ndray de anao appel d'offre ndray de amoaka calendrier zao fa inona no natao nandritra ny fotoana tokony ikojakojana azy ao am'le fikojakojana sy ny fanaraha-maso zany ny tena anisany hoe tsy fahaizana ve zany sa hoe tsy fandraisana andraikitra fa hoe variana amina zavatra hafa lalana ny tsy an'ny hoe mpomba mifanjakana ihany na hoe ho an'ny mpanohatra ihany fa amin'ny malagasy ray manontolo ny lalana raha vao hoe lalana zay de io lalana io zany mila fikojakojana io na lalana inona eto Madagasikara mila fikojakojana ny any ivelany autoroute moa zany mamay atsika misy autoroute any Frantsa autoroute any anana any États-Unis de ino iezahana na hoe fa programme zany na programme io na tsy programme
zay lalana efa misy aloha dia mila kojakojaina zay mahita amina lalam-pirenena amin'ny lalam-pirenena fahatelo iny zao zany hoe tamihiny mena varatra Antananarivo mankany Antsorobe iny mbola tsy de ela ny nanaovana an'iny fa eo moa zany no hoe hainandro hafanana ny vesatra mandeha eo ambonin'le lalana sy ny sisa efa misy ohatrany efa mikitotoana zao eo amin'ny atya eo anelanelana kadikely sabotsina mena zay mandalo foana isanandro eo am'le hoe andompo tany misy ohatrany efa mikitotoana ohatrany tsy fantatra ohatra amin'ny midongidongina zany nefa hatramin'izay zany izy eo vita eo dia misosa tsara de efa lasa mandeha moramora amin'ny fiara zay atao hoe zatra lalandrina tsy malala tonga de mandeha mafy de efa mitototototo efa mitotototona be izy voakaky hoe inona zany de ohatran'izay zany le izy raha vao misy fahasimbana misy tsy fetezana tokony tonga de amboarina le izy fa tsy andry zao hoe efa potika tanteraka zay vao mikiropaka ary de teneniny ny mpanohatra am'izay de sositra ny sasany tesitra ny sasany nefa zavatra ao anatin'ilay asa le izy manahoana ny resaka ary teknika momba n'ireny lalan'ireny ny any ivelany any tompoko rehefa misy mitresaka na hoe misy lavaka vao hoe lavaka kely de efa tonga de efa vonjena misy manambotra tenenindreo malagasy mipetraka any ivelany any zany satria maninona tsy njovona ilay efa mba hoe vola kely eo ampelantanana mba tsy antanimbola be de efa tonga de efa enjehana aloha zay azo enjehana fomba fiteny moa le hoe tiptop fa tiptop na tiptop io na tsy tiptop ny foto-kevitra de ny hoe fikarakarana n'ilay lalana ara-potoana fa tsy zany ny zavatra misy eto Madagasikara fa andrasana efa hopotika izy de hitadiavana vola indray de fampitehana lalana ve zany eto amin'ity fireneny ity de atao fitadiavana vola fa aiza ilay fikojakojana le kely ananana tokony mba karakaraina tsara le kely ananana efa mba eo aloha de karakaraina tsara fa tsy any amin'ny autoroute no mahamaika na hoe fa asa hoe fa tetikasa zany na inona na tetikasa na tsy tetikasa fa le efa eo aloha ahoana ny fikojakojana an'ilay izy zay le izy tia alefa antsy ny autoroute anontany io ny olona any amboly sy talata ny volon'ondry ao varadrano zany fa tena malahelo ny olona nefa moa zany hoe ty on tsy maintsy atao io fa io ny programa tsy maintsy atao fa vita sonio ny société manao azy efa eo miaraka amin'ina société egyptiane sa inona sy ny sisa na egyptiane io na inona io mila tena fandiniana daoly ny zavatra rehetrarehetra ary zany afaratrano zany ane manana ny lanja manokana zany afaratrano zany eo amin'ny tantaram-pirenena mihitsy eo amin'ty resaka iny ty eo amin'ny ty resaka hoe eto Antananarivo sy ny manodidiny ty sy ny sisa zany hoe avaratrano zany jereo ny tantara fa raha manao zavatra ianao zany amin'izany hoe avaratrano zany talata volon'ondry eo anatina avaratrano fa raha manao zavatra ianao mieritreritra ianao anao zavatra ao amin'izany avaratrano zany mila dinihana tsara fa misy asany manokana tompoko zany avaratrano zany amin'ny lafin'ny tantara zavatra misy zany fa tsy hoe zavatra foroporonina amina resaka hoe fanjakana teto hoe tany aloha tany tao lasore de tao lasora de nisaka de nakany ambotra biby de aveo miparitaka de nisy an'izao de tonga iandrenjaka de rehefa tonga iandrenjaka de nataony teo anaty rova ny rova fa mbola tsy ohatran'io le manjaka miadany moa tamin'izany fa naninona ary le fototra ilay fanjakana nanorenana amin'ny fanjakana raha ny teto imerina ny natao teo anaty rova teo fa tsy naninona ny tsy natao kaikinay tety Anosipatrana tety na natao teny Andravoahangy na natao teny Kadifotsy na natao Taiza na natao teny Ambanidia fa natao eo amin'io toeran'io misy dikan'izany misy fandiniana sy famakafakana tsara zany ary raha mbola velona teo mpanjaka ny renjaka de mety mitondra fanazavana izy hoe zao ny antony misy resaka tsodrahanao sy ny sisa tsy mandehandeha ho azy zany ny zavatra atao tompoko
raha ny eto Antananarivo na ho an'ny Madagasikara amin'ny akapeny. Ke anao zany raha ohatra anao an'ity tsy avy avampotsiny anao foto-drafitrasa anao an'izao karakarao aloha lefa eo de rehefa anao zavatra vaovao ianao de dinihana tsara mba alaina ambony maka ambany mba jerena hoe inona ny sotoavana malagasy zay vao anao an'ity ianao zany zao anao foto-drafitrasa ohatra hoe raisina hoe atao autoroute vao manomboka le izy de efa misy ranomaso milatsaka misy alahelin'olona sahady vao manomboka le izy de ahoana zany mba afehetretana zany mba aiza mpanolotsaina isan-karazany am'reza fitondram-panjakana zany mila mpanolotsaina zany ary zay ny antony ilana mpanolotsaina hoe marina hoe mpanolotsaina tsy mpanapa-kevitra fa mampanolo-tsaina dia manana andraikitra lehibe izy. Andrianampomerina ne namafy ny fanjakana nentina Andrianampomerina ny mpanolo-tsaina izy zany aka mainty zany nanana maizy azy zany mbola resaka varadrano ihany koa zany zao mantsy mahatonga zay namana faniry tena maneno be zany le fitaraina ny eny ambolo sy eny talata ny volon'ondry tovitovy tamin'le resaka tetsy-ambotro manjaka ihany le li satria atsamaro mantsy eo akaikaiky ny ambolo akaikaiky ny radio Nederland le misy an'le pilôna be dehibe reo zay mpandehany dia tena mitombo le miteny hoe mba tenenao tena malaina ary ny tena manahirana misy alahelo anaty asa raha mba misy mahatsapa ny dikan'izany alahelo anaty ary ny amin'ny malagasy tompoko zany hoe tany zany ny tany de ao zany ny tanyrazana ny fasana ny trano ny tambary misy lanjany bibe fa tsy avy ianao zany tonga de hoe zao mifoto-drafitrasa zao ny anina zao miprojet sy ny sisa de avy ianao dia irotsaka ao anatin'izay de anao an'ity tsy mijery ny lafiny hafa zay hoe atao hoe manana ny lanjany ka ny tiano tenenina de zao maraparana kely an'izay resaka zay na manafaniry de hoe na anao foto-drafitrasa ianao na anao iny ianao mila fandinihana tsara le izy akoatran'izay ny fananana efa mba eo ampelantanana de mila kojakojaina manaraka ny fotoana tsara le izy mba tsy alana vola be any aoriana tafiditra ao anatin'izay ny lalana ka ny tsy fifehezana an'izay de fa taratra ny tsy faiza mitantana tompoko eto amin'ity fireneny ity daorina manafaniry faraparana ny fanaovan-dalana manko tiatsika homarena anatin'izay reny de hoe lafo kokoa ny lalana amin'ny vanim-potoana fahavaratra ohatra ny vanim-potoana maitany ao anatin'ny daony zany lafo ny lalana tompoko manao lalana metatra iray metatra roa metatra zato indra moa fa kilometatra amin'ny vanim-potoana fahavaratra mihoatra amin'ny maitany de tsy hiteny betsaka tsonytsika satria mafiatoka be le fitondram-panjakana fa raha tsy efa voavelo mafy izy mivoaka daholo sary ratsy rehetrarehetra raha misy de aleo aseho am'faleo raha mety tsy misy tsy problème zany fa nefa mety hitantsika miparitaka any ny aratsy ny lalana zany lalam-poma zany any Antsirabe Sonirary tena mampalahelo zava-misy eto Madagasikara vao maika zany bloqué le olona am'izao fotoana zao teo mbola afaka mivoaka kely any fa zao efa tena lavaka be ohatry ny tunnel mihitsy mandeha amina lalana zany de io le fanjakana vao mamoaka tety andro hoe ho an'ny RN2 de am'izao mandeha ho an'ny RN zao de am'izao mandeha fa naninona tsy kojakojaina zay mantsy le fanontania fa naninona tsy vita amin'ny fikojakojana ara-potoana nefa isaky miteny le filoham-pirenena de hoe manao foto-drafitrasa io izy io ary le lalana tsy tonga de lavaka be any fa mitritra aloha de lavaka kely de zay vao lavaka le fanarahamaso zay farina de io izy io mivoaka le fahaizan'le fanjakana zany rehefa vanim-potoana fahavaratra de le lalana mba namboarin-drareo tamin'le pavé koa tsy mahazaka rano any daholo kely le fahaizanareo re tsy finoana mampalahelo bon lalana zay resantsika zay tsy maintsy ho avy eo mpanonga zay ty tatitra ny zava-misy satria tapitra omaly 12 janoary ny ultimatum ny mpiasam-panjakana to hoe manao valandresako amin'ny mpanao gazety ny SSM mandroany de hoentsika eo ny tato-bavao amin'ny mpanao gazety ny tokony ihany koa satria leo an'le lalany ratsy miakatra nge ko an'le transport ho an'le mpitondra camion miakatra indrindrandrindra inona ny gasoil lanina
raha ohatra zany teo aloha teo ka hoe nandany teo amin'io 120 litre teo zao zany mety 150 litre de nidikan'izay tsy maintsy hampiakatra le koa an'lay frais de transport zany a ny camionneur de miakatra amin'ny vidin'entana de miakatra ny vidin'entana ety amin'ny mpanjifa fa zao koa mbola tsy maintsy calculer na akoatran'le gasoil le usure an'le lalana simba transmission hoe de fa tsy tenenina tsony ny rehetrarehetra ao anatiny ao zany ny zavatra misy iainana am'izao fotoana zao de ampangianao amin'tsao ianao sy milaza lainga ianao raha mitantaran'izany lafin-javatra fa voatery a le fanjakana de iny le ministra nandeha nidikidina tany de hoe tena anao zay zao ka tena efa mikarakara zay inona ny vitanao tsony e fito valo volana 10 volana inona ny vitanao tsony ndao atao 10 volana ary telo taona mahery ianao tsy navitiny inona de zao anao vao mody azakazaka iseho vahoaka hoe tena anao zavatra zay tompoko trop tard ohatr'izay ny olona ny sesesy ny fampianarana ambony nanapa-kevitra ny sesesy fa hampiato ny fampianarana taorinany ny fianonambe ny brao national de mbola miandry ny fianambe national zany ny zava-misy eto Madagasikara zany ny tsy mahazo karama tsy mahazo karama manana problème be nge io mpiasa-panjakana io e manana problème be ny caisse de l'État de voadonany amin'ny toriteny de mikorapaka de any amin'ny toriteny de mikorapaka mbola teno a iny foana teny antsika mbola teny anie le izy e teny 20 minitra de fa tonga de fa tsy zakanay zany tsy mety zany fitaovana politika de avoaka antsika ty sary ty faly ohatran'izao zany ny atao hoe fanelezana tsaosy fa vao tsy marina aiza mifandraisana andraikitra ny fanjakana le milaza fa manenjika an'ireo milaza fa vao tsy marina sy manelitsao vao tamin'ny larobia tamin'ny filakevitry ministra ny fitondram-panjakana namoaka tatitra de nilaza tamin'izay fotoan'izay fa misy ny lalàna ary tamin'ny fandarina ihany koa tamin'ny zoma teo nataon'ny tompon'andraikitra ray ny gouvernemanta de hoe azo enjehana amin'ny lalàna ireo mpanelitsao sy fa vao tsy marina de io mazava tsara ny anaran'le olona namoaka an'ity hoe nandritra n'ilay toriteny ity sary ty de inona ny ampisehoanao saryny président Marc Ravalomanana ao anatin'le izy mivady de après investigation 10 millions d'ariary ny karaman'ilay mpitoriteny sady afaka mitory an'izao ny président Marc Ravalomanana no afaka mihetsika an'izao koa ny paster Zaka Andriamampianina fa vao tsy marina zao e ianareo tsy nahazaka an'le teny ny tenenina de mihetsika daholo miketriketrina daholo ny lohan'ny sasany ihany ary tony koa tsy mandry an'le olona le lotona ao anatin'izao trangan-javatra zao fa tokony tonga de hetsika avy hatrany eo anivon'ny fanjakana tahaka ny fomba nitsehana hatram'izay rina fa zao zavatra zao zany mandoto ilay dignité an'le olona le honneur an'le olona indrindrandrindra mamonony vaovao tsy marina manelo vaovao tsy marina zao ianao nefa vao karapadrapaky ny toriteny ihany de lazainao fa nisy fizaraham-bola tany zany foana ny fomba fiadiny reto olo reto de miandry indray zany tsika rina mba handray ndraiky na zay na zany ray io e mazava be io tsika tsy mianatra zany io ny anaran'le bandy efa any daholo io miparitaka any amin'ny FB ny fafan'le izy fa tsy mahasakany zany satria efa ny capturen'olona le izy capture d'écran io voatran'izao zany le fomba fiadin'le olona antotona an'le fiangonana antotona any Andriamatoa Marc Ravalomanana mivady fa tsy mety zao zavatra ao ka tsika miandry raha ohatra zany ka tena mipetraka tsara amina hoe fiarovan-dalàna le fitondram-panjakana de tadiaviny ty bany ty ay zany investigation nataonareo zany koa ary tsy voaporofo le izy ay ampiarina aminao ny lalàna fa za miteniteny foana sy manoranora-poana zay nga marina amarana antsika ny fandarana tapitra ny fandarantsika zany ny saorana ianao naharitra hatramin'ny farany miara-manonja MBS radio Mada mbava moana ampomieritreritra ny mangidy aloavy ny mamy atelomy izay no faindrena malagasy ohatrinona ny ray euro androany ohatrinona ariary un euro égale 4858,25 ariary 7 sy 700 sy 400 ariary zany zany hoe raha atao zany ny kady tsotsotra fotsiny dia eo amin'ny 10 amin'ny 100 ariary eo no
tsy hahatonga ny 1 euro ho 5,000 ariary. Izany tompoko mifahantrany ny malagasy sy mifampitehan'ny toekarena samy tain'Andriamanitra veloma tompoko.